sitrahana daholo ireny olona ireny zany resahana moa ny makasika naindraindra mihitsy tamin'ny omaly tao anatina fandarana ray ny makasika ny resaka hoe fanjakana fotoa efitrano mpanjakana io misy no mivoy an'ny resaka fahoriana hoe lasa entina amin'ny resaka fitaovana politika sy hodidina ara-politika tsy izay angamba fa ny tokony resahana rehetra dia nyresahana iteto mba tsy hisy ny fampironana sy familivolinana saim-bahoaka any amina zavatra tsy izy ary mahagaga ihany ny andrenesana olona ny tantana teo aloha milaza fa hoe naninona ratsy nentina tao nangataka trano tamin'ny ministeran'ny kolotsaina nomena trano ange fa anisa moa io trano io nga io amin'ny fanjakana ny atao hoe fanjakana tompoko dia ny vahoaka ny tompony ka aloha mazava tsara tsy fanenjehana amin'ny resaka ohatran'izany le izy ny vahoaka ny tompony ary volam-bahoaka nanaovana ny reny tsy an'olo tokana reny tsy an'izay ny tantana teo reny misy ny milaza fa hoe izany havitan'izao tamin'izany tondra teo fa volanisa moa nanaovana ny reny ary iza ny tompony reny zavatra natao reny na lalana io na foto-dravitra samaro isan-karazany io volam-bahoaka izy reny aloha mazava tsara fa elana amin'le hoe iza ny maro-pizahoana ao anatina fitantanana dia tokony miverina trany any amin'ny vahoaka any vahoaka reny ary ny vahoaka no nampiasan'ireo mpitantana ireo mba hahafahana izy ireo nanome fahefana fa eo ihany koa ny hoe ny vola nampiasana dia volam-bahoaka ny zavatra mitranga hoe zany mazava loatra na inona ny zavatra mijoro miresakitsika ohatra ny foto-drafitrasa izay mampimenimenina ny olona amin'izao fotoana zao any amin'ntsy mivoto no manahitaina any amin'ny tsy maika no ny azakazahana resaka telefelika fa ndresahana teto zany aniza reny vahoaka reny volan'iza no ampiasana amin'ireny volam-bahoaka no ampiasana amin'ireny tsy miala ny aposin'ny mpitantana akory reny ary izay le fitsinjaram-pahefana misy ito amintsika ny vahoaka tsy afaka ny ara hitantana fa manome ny fahefana mampindrana ny fahefana amin'izay olona everiny fa mendrika an'izany ary izay no mahasarotina ito amin'ny angaretiny hoe tokony ho ara-dalàna ny fampindramam-pahefana ataon'ny vahoaka fa tsy amin'ny alalana alatra tsy amin'ny alalana fanerena fotsiny izao na amin'ny alalan'ny fanambakana fa volam-bahoaka izy ireny ary na misy ny karazana tosika maro isan-karazana sy fanampiana maro isan-karazana dia aloha mazava tsara mihitsy hoe any vahoaka ihany reny ary ny mpitantana dia mpiandro vola vita tsy tompony fa mpamerin-dohany ny vahoaka no tompony zavatra rehetra eto Madagasikara fa tsy an'olo tokana i Madagasikara ka tsy anekena ny endrim-panjanahana vaovao indray na entina indray ampiasana n'ilay fahefana nampindramina teo amin'ny tsy tokony ho izy indrindra moa fa ireo olom-boatendry izay mieritreritra ny tena no zavatra manoloana ny fahefam-bahoaka ka manao tsinotsinona ny fitakiana manao tsinotsinona ny ikika atao amin'ny malagasy izany rehetra zany no antym-pijoriana tanatin'ny angaredona ampatsy fa manana asina ny olo-pirenena tsirairay ary manan-kasina ny vahoaka malagasy ka tsy arantiranty ho hitan'izy ireo fa lazaina fa iranina na iranina nanao an'ny izatsy foto-drafitrasa izatsy ny tokony nataonareo reny ho anareo tompona andraikitra sy mpitantana izay mieritreritra hoe nareo no nanao azy tsy anareo no nanao azy no karamaina nareo no nanao an'ireny ary volam-bahoaka no nampiasana nanaovana an'ireny ary rary ny sihitsy ny loatra raha toka miverana ny vahoaka fa ny vahoaka izay ambakana sy avilivily ny fironana ara-tsainy ka lazaina fa ianareo no nanao azy ary lazaina fa izay no mendrika azy ka mahatonga azy ireo mangina tonga azy ireo tsy miteny ary namanloana ny lalàna maro isan-karazana izay voahitsakizaka sy voatohitohina amin'izao fotoana zao dia ararotinao anatin'izay ny tsy fahafantarany ararotinao anatin'izay ny tsy fitenenany hany ka izay miteny dia na daroana na gadrana na ampiororona dia etsika moa atao anatin'ny angaredona mitondra hatrany ny fampahatongava-tsaina ho an'ny tsirairay ary miantso ny fandraisana andraikitry ny isam-batan'olona amin'ny toerana izay misy azy na olo-pirenena tsotra na mpitantana na olom-boafidy izay ny tari-dresaka fohy aty am-panombohana fa tahaka ny mahazatra efa diso ainareo fa ny zoky mikaza rikoto manantsono mandrindra ny eto amin'ny plateau ny tena kosa manomboka ohatran'izay satria izay no eto amin'ny Cool TV FM moa no mampiatrano dia ny mpanao gazetin'ny Cool TV FM no manokatra ny varavarana fa soka baravarana ihany zay ary tari-dresaka ho an'ny fanombohana n'izao angaredona izao. Miaraba antsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy miaraba antsika mianakavy any tokantrano any dia
miarabantsika manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra na any amin'ny toeram-piasana any anaty fiara fitaterana any amin'ireny atao hoe toeram-pivarotana samihafa ireny ny eny an-tsena ny any anaty ala any ambany ravikazo rehetra any zay manaraka anay amin'ny alalan'ireo fantotserasera samihafa miaraba ny namana eto amin'ny plateau ihany koa ny teknisianina isan-karazany zany de tsy adino ny rahalahy isany Arifidra Mandraibe sy Ratolo-Janahary fa ny ry Razafy Manatany tsy adino ihany koa ny Zokobe sy ireo ray aman-dreny ireo mpiray tanindrazana mila ravinahitra ny ivelany izay mahatsiaro manokana anay eto anivon'ny fandarana angaredona dia mankahery miantso mihitsy manoratsoratra de milaza fa any ampanataterana ny asatra any ampitan-dranomasina rehetra any Amerika any Frantsa any Eropa zany atratsy Afrika dia miezaka manaraka ny fandarana angaredona ary dia isorana antsika zany miezaka foana moa zay ny amin'ny hoe homendrika ho sahaza ho afeno izay anjara iverinareo fa tokony hoentinay anomezana fahafapo-antsika ny famakafakana sy ny firesahana ny zava-misy fa de tsy maintsy mijanona foana moa tsika mazava ho azy ao anatin'ny actualité zany hoe ao anatin'ny zava-mitranga eto amin'ny firenena zany no angaina an'izany fifanomezam-boninahitra ary fifanomezan-kasina ny fiarabana dia tolotra ho antsika rehetra tafaraka indray amin'ity anio ity mety ho lavalava ny fotoanantsika ho amin'ny androany kanefa dia ho alaitsika moramora satria marobe zany ireo famakafakana izay tsy maintsy hoentina manoloana ny fivoaran'ny raharaha politika ny politika ny fiainana politika dia tsy mijanona ho statika zany hoe tsy mijanona amin'ny toerana anankiray na mijanona ho zavatra anankiray tsy mijanona amina teboka anankiray fa mivoatra hatrany izay raharaha politika izay ny fanaovana ny politika raha teo dia fitantanana ny tanàna fitantanana ny fiainam-bahoaka de fitantanana ny raharaha mandrindra sy mandravitra ny fiarahamonina ka mifamatotra amin'izany rehetra izany ny atao hoe fivoaran'ny vaovao samihafa zany avy amin'ireo ankolafikery isan-karazany izay manetsiketsika an'izany fiainana ara-politika eto amin'ny firenena zany de mazava ho azy moa zany fa tsy afaka mialitsika amin'ny hodidin'ny raharaha zay ijoroan'ny collectif de candidat am'izao fotoana zao ny hodidin'ny raharaha izay atokisan'ny mpitondra am'izao fotoana izao zany hoe ny raharaha mpifidianana ary ny hodidina samihafa amin'ireo fanarahana akaiky ny fivoaran'izany raharaha mpifidianana izany amin'ny lafiny maro samihafa na ireo ny faninana ao anatin'ilay fifidianana izany tahaka ny candidat Andry Rajoelina candidat Sitendra Andrena Soloneko candidat Raderaniarina na ireo izay vote ety ivelan'ilay fifidianana dia efa nijoro tahaka ny ao anivon'ny collectif de candidat izany izay mbola manohy ihany koa zany ny tolona ataon'izy ireo am'izao fotoana zao dia misy vaovao samihafa manodidina an'izany rehetrarehetra zany izay tsy maintsy ho fakafakaitsika amin'ity androany ity nisy ny fanambarana omaly nataony teo anivon'ny collectif de candidat izay tsy maintsy ho fakafakaitsika eo satria nanokatra mihitsy zany ny endrika zany tolona izany anana n'ilay hadiry hoe hifamatotra handraisan'ny vahoaka malagasy rehetra anjara isan-tsehatra izay manana hotakina ho an'ireo izay efa mifo mahalala ny tokony irosoana amin'ny fanarenana ny firenena izany de ankilan'ny collectif de candidat ko mitombo hatrany raha ny vaovao voaray ny ataontsika hoe ny pirofo zay eo am-pialatana n'ireo candidat ny faninana tamin'ny fifidianana ny candidat Sitendra Andrena Soloneko indrindra zany zay manangona ny pirofo samihafa am'izao fotoana zao izy zany de avy eo anatin'le fifidianana indray no mijoro ary miezaka mpanjakany zay hoe fahamarinana n'ilay fifidianana izay natrehan'izay ny candidat Sitendra Andrena Soloneko de iveritsika fa mendrika ihany koa ary tokony ho resahana hoe tahaka ny ahoana moa ny pitsopitsony
manoloana izany de mazava ho azy ny fivoaran'ny taremarika samihafa araka izay tena atokizana sy itokiny candidat ny rajoela sy ny fanjakana zay mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao ny hoe aiza ho aiza ny taremarika mikasika ny voka-pifidianana araka izay hitondrana izy ireo azy na tiana na tsy tiana mantsy ilay fifidianana zany dia raha tsy raharaha ny rehetra itsony lay fomba nitondrana azy fa ao no mitaraina fa tsy afaka nitsirika ny jugement supplétif ny karazana karapanondro vaovao nomena sy ny sisa ao no mitaraina ny amin'ny hoe tsy afaka mijery nylay logiciel nampiasain'ny seni ao ny mitaraina hatrany amin'ny andro ny fifidianana momba ny hoe tsy afaka nanatrika ny fanisambato ao ny milaza ny amin'ny hoe zahay de tsy nanao soniny APV ao ny mitaraina ny amin'ny hoe de ny konikonondro zareo atao fa de TGV daholo ny mpikambana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato de zay tiany nanaovana azy rehetrarehetra tany no nanaovana azy de fitarainana maro samihafa tahaka an'izany fa andrasantsika zany ilay atao hoe fanazavana avy amin'ny eo anivony prosité ny mikasika ny ezaka ataon'izy ireo satria araka nambarantsika maly de hoe manana moyen ary tena manana délégué nanangona an'ireo PV samihafa de nanangona an'ireo anomalie samihafa ilay avy atao anatin'ny fifidianana zany fa tsy manova n'lay ampijoroany collectif izay nanaingany vahoaka tsy hiditra ao anatin'le fifidianana mihitsy zany rehetrarehetra zany dia taritinay zany isika olo-pirenena andanjalanja sy anaraka akaiky an'izany ny résultat andrasana zany na ny vokatr'ilay ataontsika hoe fanaraha-masony zava-misy dia ahafahantsika mahita toy ny ahoana ny fahasalamany zany atao hoe raharaha politika am'izao fotoan'izao zany na ho an'ireo niatrika sy ny faninana tamin'ny fifidianana na ho an'ny collectif de candidat zay mitoyny amin'ny hoe mila mametraka ho didina madio aloha ahafahana mieriteritra n'izay tena fifidianana amoaka ny tena safidy mbahoaka marina izany de ny fifampiresahana sy ny fifanatona n'ireo fonjakevitra natotakevitra samihafa manodidina an'izany no entintsika atao anatin'ny famakafakana amin'ny ity androany ity ao anatin'ny hodidina raha-pirenena ihany koa dia isan'ny naneho hevitra romaly zany no nahitany ny mpanao gazety maro samihafa voalohany ny candidat Andry Raobel avy eo nivony atokanjomara sy rivo baovao taorina ny fahatongavany ny tsabotena tatsy amin'ny nosy Maurice zany dia fotoana nahafahany mitondra fanazavana manoloana nreo resabe samihafa moa zany teto amin'ny firenena zany mikasika azy momba n'lay fahavoazana zay nahazo ny masony zany dia everitsika ihany ko hoe mendrika fakafakaina soresahana koa zany satria raharaha be mihitsy ny zava-misy ny fanaovana tsinitsinina ny aretin'olona io de tena hoe nampiavaka ny ataontsika hoe raha politika mihitsy tatoato tao anatin'ity fitondram-panjakany ity hoe rehefa adversaire na everina fa adversaire politika de atao daholo hoe tous les coups sont permis de hatrany amina resaka aretina de fanaovana tsinitsinina ny aretina iny adihevitra be mikasika ny aniny donia dia ho fanajantsika ny mambola eto amboatra ny razana sy ny fianakaviana de miandrotsika ny fivoarany vaovao resantsika niny hoe resaka factuel zany mikasika ny fikarakarana azy sy ny programme rehefa voaray eo zay de ho zaraitsika eto ihany hoe tahaka ny ahoana mikasika ny donia aretina zay hitaraina ny rehetra sy nasongadiny rehetra fa tsy voatsabo araka ny tokony ho izy na natao ambin-javatra ny fitsaboana azy no nitarika any am'izany fahafatesany zany araka ny famakafakana maro ataon'ny pray antoko aminy ataon'ny mpanao politika sy ny fianakaviany ireo mahafantatra azy dia mikasika an'izay fa omaly dia isan'ny rary ihany koa André Andry Raobel zany vokatry ny etraketraka sy ny fahavoazany de mitondra fanazavana izy omaly de isan'ny horesahantsika eo satria tsy anadinono zany rehetrarehetra zany lay nambarantsika omaly hoe be de be ne ny victime ao ny martyre misitsy ao ny tena naratra sy ny sisa de horesahantsika daholo zany fakafakaitsika daholo satria mpanao politika olom-boafety olo-pirenena tsotra dia samy nahita faisana ny toy an'ireny raharaha reny zany aiza ho izy am'izao fotoana zao dia fakafakaitsika zany ny fijorony ataontsika hoe sehatra samihafa am'izao fotoana zao izay manomboka mahalala ary manomboka mametraka fipetra samihafa mba anajana azy ireo amin'izay very ny fahazony zay moa zany lay ifandraisantsika foany hatrany ampanomboany ty fandarana angaredona itiny aminy hoe misy fifampianona tokony apetraka eto Madagasikara eto misy fifampianona eto dia ny message tam'izany de ilay hoe fifidianana tsy fampatokisana anay fifidianana io dia
nijorotsika teto amin'ny angaredona nylaza hoe inona moa faty antokatsika menakavy raha atao izay fomba rehetra ifampatokisana amin'ilay fifidianana zany tam'zany fotoana zany de rehefa noterena le fifidianana de vita voaporofo antsika am'teny zao fa raha ny enona ny famakafikana nataonay teto anivon'ny angaredona ka voasoroka melo ilay tranga tsisy ny fifampatokisana de tsy ao anatina ataotsika hoe fandavana fomba mavesatra de mavesatra ny voka-pifidianana am'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy tsy nisy an'ireny hoe ny fitopolo isanjata ny vahoaka malagasy no nandresy tamin'ny alalany hoe tsy fankataovana n'lay fifidianana satria tsy fampatokisana zany de hitatsika zany rehetrarehetra any de mijoro ny fikambanana samihafa misy ny avy any avaratra avy any voatany avy any atsimony antesaka ny atandroiny ny betsaleo malagasy daholo zany fiatsona fiaviana fiatsona foko zany tsy miresaka hoe fizarazarana rapokotsika fa rehefa nijoro reto malagasy reto dia milazany amin'ny hoe tahaka an'izao ny fiavinay de manana ny rariny tahaka an'izao zay de tandreminareo e ty fisambotsamborany ty ty fandraondrahonany ty ity fikasana isambotra ny olobe anay zay mijoro araka zay veriny fa fitiava-tanindrazana de misy anarana maromaro voatonona atao monja roindefo Kristina Razanamaso Christian Tabera maromaro mihitsy ny voatonona atao satria dia tranona hoe tompona ndraikitra samihafa zany amina sehatra ao anatin'ny fanjakana am'izao fotoana zao de misy ny amin'ny hoe de efa tilitilina fa sao de miaraka amin'ny mpanohitra sy ny sisa misy an'izany rehetrarehetra zany re olona am'izao fotoana zao any ambadimadika rehetra any de mazava ho azy moa Madagasikara resahany zao tontolo zao antsika amin'ny teny zao ary tena mahamenatra raha ohatra ka zay ny fomba tsotra hitenenantsika azy satria raha ohatra ka misy observateur sasany ohatra zay nametraka ny amin'ny hoe de larina le fifidianana de isainao ny observateur anetiny teto Madagasikara 10 telopolo 5 amina bro-pifidianana 7 de observateur 3 de hoe manana credibilité hony zany teny hoe zao de jerenao ihany koa ankilan'izay anefany misy malagasy eto manana mpanaramasony fifidianana hatramy 5,000 ohatra ny eo anivon'ny safidy de hitatsika am'zany amin'ny hoe milana famakafakany zany hitarihana atsika olo-pirenena ary hitarihana ny adevitra hoe toy ny ahoana moa ilay manakaiky ny tena izy ahafahana mitaratra izay tena zavatra nitranga sy izay mety ho manipulation na lobbying à l'international entina hanatsarana n'le fifidianana zay efa hita fa tena ratsy tanteraka zany dia fakafakaitsika ihany koa zany satria ny olo-pirenena dia taritana ary tsika dia mifampitaiza ao anatin'ny fandarana angaretona zany manokatra saina de mijery araka izay tokony tena hijerena azy ny raharaha eto amin'ny firenena de adihevitra be zany am'izao fotoana izao ny manodidina n'lay resaka hoe mizara vola ry de mizara vola ro de manatena azy vola ry de manatena azy vola ro io moa zany efa nampoziny ozy amaly teto hoe mbola tsy fa ihany va zay moa le fitenena fa de tena mbola anteriko mihitsy zay hoe ny pratika politika teto ane de tena ny arahana hita tao anatin'ny 5 taona farany fa ny fampanantenana de fampanantenana de fampanantenana mitoy fampanantenana ary any anatin'le mandany fampanantenana eo tsy vita de neo atao de nahagaga sy nahavarina moa fa mbola misy any no tafajoboka anaty vovo de tafajoboka anaty fandrika ao anatin'le hoe ataovy an'izao de fidigny zao de omena an'izao ianareo ka be de be tany atao masina tany mahajanga tany nietra mahitosy zao de misy be de be mandefa message ato momba an'izay hoe de nanantena fa azo am'izao sy zao de hoy zao hoe mbola vo ihany va ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa de miaraka mamaly an'izany fanontaniana zany moa tsika rehetra fa famakafakana daholo zany mbola hoetitsika zany de mahatsiaro manokana ny mpandrara malagasy eo amin'ny espace tera izahay atao amin'ny angaredona fa avoazana foana ary alahelo foana no hoe misy mpandrara malagasy zay mahita faisana amin'ny resaka fiarina sy fitadiavana ny antony de tsotra ny resaka création d'emploi teto amintsika tena tsisy rananjary tamin'ity mandaty fananganana indostrie zany tsisy rananjary famoronana asa ho an'ny tanora sy ny tsisa 0 résultat atao anatin'izay ny sehatra tsy miankina ny ezaka mafy araka izay tratra fa tsy de afaka nanao ohatrany ahoana satria le climat des affaires tsy mipetraka climat des investissement tsy mipetraka de maheno ianao ny amin'ny hoe nyrehatra ny espace tera de restaurant saika hosokafana de fitaovana atao de fahavoazana be no mitranga de mankahery andreo mpandrara malagasy mankahery ary mirahasoa
am'zany fahavoazana tsoroa amantany zany zay eto anivon'ny fandarana angaretona satria tena fahavoazana zany ny eo tsy mahita asa ny eo very asa dia makahery ny hodidiny fandrarana ny ahitana hoe salama ny fitantanana firenena anankiray a dia ny fahasalamany ny tontolo ara-toekarena ny fahasalaman'ny tontolo ara-toekarena tsy hoe misy fanjakana io de mizarazara bojo tsy zay le hoe tontolo ara-toekarena salama fa ny fahasalaman'ny tontolo ara-toekarena de jerena amin'ny hoe misy fanjakana eo de tsy mitsabaka mihitsy amin'ny resaka fampiasam-bola sy ny raharaha ara-toekarena afa-tsy ny fametrahana tontolo iainana ara-toekarena ahafahany mpiantsehatra ara-piarina mifaninana amin'ny fifaninanana madio miditra tsehatra sy mahazo tombondany amin'ny fanamorana samy hafa zany zay zany le de raha tsika malala hoe tsy nisy tsy nahitana taratra an'izany teto kanefa de misy ny mpandraraha malagasy vomafy tahaka ireny a dia mankasitraka reny zany dia ahitana taratra ny amin'ny hoe tsy maintsy jerentsika ary tsy maintsy edina fatratra ny ametrahana système mety zany a mba tena afahana miaro ny tombondahany samy hafa ho an'ny resaka hoe fandrarana manahoana zao ny resaka fiantohana ohatran'ireny de ahoana ny raharaha-piantohana sy ny sisa manahirana ny miresaka an'izany rehefa jerentsika ny antsipiriany kanefa tsy maintsy mbola fakafakaitsika io ihany fa de mankahery ny victime na ireo niarany tsy fandripahalemana be de be ny voarainay de misy mihitsy nareo manometsiny fa mitotsy ny resahanareo le dalo nanafika taty aminay de itotsy ny resahanareo le vakitrano taty aminay de lanatsiny arana fony re olona fa resahantsika zany a resahana ny anatin'ny fampahalalam-baovao ihany samy hafa ihany koa zay tsy voaresaka ato anatin'ny fandarana angaredona fa ireny de ambaratsika hoe mifamatotra amin'ny fomba fitantanana firenena ny famatotra amina politika mpanjakana ny ady amin'ny tsy fandripahalemana ka rehefa ny politika mpanjakana tsy manao lara-pahamehana ny lafiny zay iverina fa mifamatotra amin'ny fiainam-bahoaka tahaka ny hoe ady amin'ny tsy fandripahalemana dia na inona rindrina lokolokona etseroa na inona trano atsangana etseroa rehefa tsy mihodina araka ny tokony ho izy fidiram-bola mifamatotra amin'ny famokarana miainga avy any fotony mahakasika ny fiainan'ireo malagasy maro anisa mivelona sy mifototra amin'ny tany dia tsisy dikany daholo ihany zany rehetrarehetra izany fa dia hoe tsika eo fa makafakana fa de makahery atsika rehetra zany a ao anatin'ilay raharaha manahirana samy hafa am'izao fotoan'izao misy extrait isan-karazany ho resahantsika eto zany hoe tsika iresahana ny momba ny fivoarana raharaha-pirenena am'izao fotoan'izao oentin'ireo namana samy hafa ao anatin'ny famakafakana ihany keo miarabanao faniraza fimanatany miaraba enkaja rakotomanatso miaraba ny siratolo-janahary ary ny zokobe atsika iary fidiramanandray be zay fa nandefa niafatra moa fa andalana mamonjy ny toerina zay hanatanterahana ty fandarina angaretina ity isika eto antoerina sy any ampitan-dranomasina dia arabaina avokoa satria dia mieno mitongilana ary miezaka ianareo zay mandray izany fandarana zany amin'ny alalan'ny karazan-tserasera rehetra ahafahana mandray izany de atolorana ny fisaoranareo satria fitiavana avokoa zany ary fijoroana ho an'ity tandrazana iombonantsika ity maromaro no zavatra horesantsika ao anatin'ny fandarana angaretona fa raha toka tsy misy ny fiovahana enkaja rakotomanatsoa anamba intsika rehefa aveo olo-pirenena zay njoro any fitiavana nyty Madagasikara ity ary nitondra ny herin'izy ireo tao anatin' zany tolona izany nandritran'zay etsika ny arahana tamin'ny collectif de candidat zany dia ho hitatsika io ihany ny fandaminana moa am'izany rehetrarehetra izany satria ny namantsika siratolo-janahary dia mipetraka eo amin'ny irakiraka ao anatin'zay hoe poste 10 am'izao fotoana izao ary rehefa miresaka an'izay mosy antsika enkaja-rakotomanatsoa de veritsika ihany zany fa tsara ny mba hitondrana ny araba ho an'ny bareany Madagasikara satria de omaly alina nanatanteraka ny lalao ny aonana tamin'ny Tchad izy ireo ary dia nandresy tamin'ny isa telo ny ohatra ny barea Madagasikara nisy ihany koa ny fiona tamin'ny Ghana fa io moa zany le tamin'ny sekondra farany no naharesy atsika zany satria nisy baolina matiny zareo kanianina ao anatin'izay fifaninanana fifanitsanina ny tomponankeran-tany zany ka arabaitsika ho isika ny bareany Madagasikara anatin'izany ezaka samy hafa izany
zay ny am'izany rehetrarehetra izany fa raha ny vaovao samihafa zay ahazotsika ny afatra samihafa tonga ty amitsika ihany ko enkajarakoto manatsoa de hoe niandry am'ilay fanehoan-kevitra ny collectivité candidat ny olo-pirenena rehetra ny amin'ny hoe de makaiza de ahoana ny toany ary inona no entina ndray zay hoe fotom-pisaina sy foto-kevidehibe hanatsarana sy mbola hanoizana ny tolona zay isika moa mandrakariva enikajarakoto manatsoa anatin'ity fandarany ity dia tsy mitsahatra mitantarany aminy hoe zany tolona ho an'ny fitiava-tanindrazan'zany zany fijoroana hiaro tanindrazan'zany zany hetsika mandeha makany amina hoe fametrahana mitombotsoa ambon'ny finena izany ary zany hoe fanaingana ny vahoaka hiaro ny tanindrazana izany dia tsy moro zany satria misy hevitra marobe voizina ao anatin'izany ary misy fotoana natao laniana ary misy rondo natao ho ampiasaina ao anatin'izany fijoroana ho an'ny tanindrazan'zany ary zany tsy vita ao anatin'ny herinandro tsy vita ao anatin'ny ray volana mety tsy vita ao anatin'ny 2 volana na 3 volana zany ary mety ho amatoanany mihitsy aza sady tsy midika akoriny zany aminy hoe tsy ho vita ny tolona raha tsy amatoanany ihany fa endrika entritsika ilazana fotsiny zany aminy hoe rehefa tafiditra teto Madagasikara mpanjana tany dia nisy an'ireo ambaratonga pikambanana marobe zay ny forona mba hiady hamerindony any Madagasikara hamerondoany any Madagasikara zay le hoe fiverenana Andoharano de fandresahantsika le hoe nisy ny Menalamba nisy ireo fikambanana tahaka ny Sadiava tahaka ny VVS tahaka ny Jiny tahaka ny ireo fikambanana samihafa ny Panama ny MDRM sy sisa eny azosika resahana ihany aza na ny padesma na de misy ady hevitra maro aza miresaka momba izany padesma izany fa tsy mampanino zany satria mba nisy foto-kevitra kely ihany na de 10,000 raha tao anatin'ny tsirairay ny amina hoe zava-dehibe ny fiarovana an'ity Madagasikara ty dia mbola misy endriny samihafa misy eo am'izao fotoana izao ary hijoroany rehetra am'izao fotoana izao ka ny ombindray mandry tsy ndray mifoa ary ny mety hevitra miaraka am'besiny maro tsy ndray mitotony ambony latabatra fa mety ny fitambarambaran'ny hevitra any ambany latabatra ka hosotomao eo ambony latabatra no mety hampanjary ny fivoriana ho tonga fandresena lehibe anyorina any de nandrasandrehetra ho isika ny aminy hoe raha iny ary ny fifidianana zay nanomezany teo nivo ny collectivité candidat ny directive na ny consigne lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ny aminy hoe tsy mandray anjara amin'ny fifidianana io tsika satria maloto io fifidianana io tsy hanaiky tsika ny isiny zany candidat zay tsy mizaka ny zompirnena malagasy izany ary tsy kena reo fomba fikarakarana fifidianana na amin'ny alalany reo anympanjakana anankiroa ACC sy ny zay mikarakara izany zay manana fitongolalana avy hatrany ary na ny fifidianana aza mbola sy nany de mireoka ny sasany amin'ny hoe andresy eo anatin'ny fiodinana voalohany zahay sy ny fantsahan-dalàna samihafa mba hahafahana mametraka namana mba hahafahana ihany ko manaisotra namana mba hahafahana ihany ko mampiororo namana satria te hiverina am'izany fanjakana izany ny sasany zay nahita maminy tamin'ilay fitantanana n'lay fanjakana de lasa vorinazo nadala lay fitantanana ny firenena vorinazo nadala satria raha tsy maty de mifohifohy volo satria nisy nahazo maminy tam'le fahefana le goût de pouvoir ka tsy te hamoditra tsony am'izany fahefana zany ka na inona fomba hitazomana an'le fahefana na amin'ny endriny masitsika na amin'ny endriny mampiseho amin'ny lafiny herisetra na amin'ny endriny zay mety antsahana ny lafin-dalàna samihafa na koa amin'ny endriny mihitsy ary zay efa hana mandrangaranga fitaovam-piadiana maro samihafa sy manetsika mpitandro ny filamina na ho amin'ny tombotsoan'izy ireo de nataony zany satria mamy loatra lay fahefana tsara loatra le voninahitra sy vola zay manaingo le fahefana de tsy te avoy le izy de adino mahazava-dehibe ny tanindrazana sy ny lalàna mahazava-dehibe ny tanindrazana sy ny vahoaka mahazava-dehibe ny tanindrazana sy ny taranaka anyorinany de zao ny vokany zao ny zava-misy eto Madagasikara
Izany no ezahantsika hoentina mandrakariva anatin'ity fandarany ity enik'azy Rakotomanantsoa sy Ratolojanahary mba hanokatra ihany raha mbola afaka asokafana ny tsikala-pieritrereta ny tsiraray ny amina hoe tsy manana Madagasikara bisy isika ary tsy par accident na tonga atsika teto Madagasikara sy malagasy fa tena planin'Andriamanitra zany ka raha planin'Andriamanitra zany ahoana no ahafahantsika misezira ny opportunité mba ahafahantsika miaro an'ity Madagasikara ity na inona fibodona ataon'ireo malagasy ny ofo ho vahiny ataon'ireo vahiny zay fa mahazo fahatra eto Madagasikara ka te anjaka sy anjanaka ary te hibodo ny aren'ny malagasy ary te hanolana sy hampiasa ny terisetra izay fomba rehetra ahafahany mampiasa ny fahefana eo an-tanany ka hifahatra amin'ity Madagasikara ity satria isika de resy lahatra enik'azy Rakotomanantsoa sy Ratolojanahary fa ny matiera premiera rehetra eto ambonin'ny tany sy zavatra kinendry rehetrarehetra ambonin'ny tany de Madagasikara manana azy tsy azo hoe dikavitra zany na any amin'ny arena kibon'ny tany na ny arena an-dranomasina na reo arena voajanahary amin'ny alalan'ny ala sy ny biby ao aminy na amin'ny alalan'ny rano tsy edikevitra zany enik'azy Rakotomanantsoa ankoatra ny volamena zay tadiavina rehetra eto ambonin'ny tany osika na anao nucléaire ianao na bomba atomika ianao de eto Madagasikara no ahitana ny matiera premiera zany na mokatra ianao fomba fikaroana ara-tsiansa sy ara-tsiantifika zay mety hokaroana sy tadiavina amin'ny fiarovana ny tontolo iainan'izao tontolo zao na ihany koa amin'ny fahadiovan'izao tontolo zao ka afaka hiaro azy akoatry ny alany Amazony ato Madagasikara ny ahitanany zany tsy avokavoka akory tsika hiaro an'izao tontolo zao fa mba manana sombontsika ahafahana miaro an'izany reo karazany zava-maniry karazana biby ary indrindraindrindra ny arena lehibe de ny olombelona afaka mokatra eto ambonin'ny tany de tsy reton'izao tontolo zao ny fanana ny Madagasikara manam-pahaizana zay misy lanjany eo amin'ny tontolo ny ara-tany ka mba irerian'ny malagasy zany misy mpampianatra ny Harvard malagasy rerian'ny malagasy zany université samihafa any San Francisco zany université samihafa any Séoul any Tokyo sy any am'ireo toerana maro samihafa de misy malagasy mampianatra am'izany ary misy malagasy manana orinasa marobe miparitaka eran-tany mampiasa vahiny zay tsy mora miditra anatin'izany hoe esprit entrepreneurial zany fa anana ny sainy malagasy zany ary zany irariana hoe tsy malagasy mpangataka koveta sy ricantonné ary tsy malagasy faly amin'ny robe menazy sy ny t-shirt nylon no irariana fa malagasy afaka misaina ny apitsony ka tsy voaviravira ny vola 3 alina sy 3 hetsy ary mitandahatra sy milahatra amina quartier général rehefa vita amin'ny fifidianana fa malagasy afaka misaina ny 5 taonany ka afaka mieritreritra fa ny salaire de base minimum farafakeliny miendrika ao amin'ny malagasy na inona toerana misy azy dia tsy latsaky ny 1 million d'ariary manana soin gratuit manana an'izany hoe enseignement amina éducation nationale sy enseignement supérieur zany ihany koa mba mahasarika ary mba mahavita ny farafakely ny fiainany voaka malagasy hampianarina ny mpianatra any amina primaire manana ihany koa fa ahafahana hitovy any rehetra mba hifamezivezy manerina Madagasikara zany no fandriny voaka malagasy zany ka tsy vahoaka malagasy anao casse point tsy vahoaka malagasy anao karaoke ny investissement mba hananana tsy vahoaka malagasy anao gargote amina composé sy lasopy sisany voaka malagasy tsy vahoaka malagasy anao investissement na épicerie fa vahoaka malagasy mba hanana esprit entrepreneurial mba afaka mamorony zavatra marobe satria anana ny matiera première anana ny avokoa ny arena voajanahary sy ny velarany tany midadasika eto Madagasikara mbola ampy ahafahany manatsara ny fiainany raha pitso ravakapitso dikan'izany ho isika ingany any arinana mba tsy ho mora vidy ny voaka malagasy miarika fividianana fa ho lafo vidy amin'ny alalan'ny hevitra amin'ny alalan'ny fanomezana toko sy antoka azy fa izy de tahaka ny libianina tamin'ny fironan'ny révolution na Kadhafi
ka maimaimpona ny jiro sy rano, maimaimpona ny transport scolaire, maimaimpona ny fitsaboana any amin'ny hôpitaly, maimaimpona ny fafahana mivezivezy am'ireo firenena zay akaika ka mahaloha etrara-dalàna ny vahoaka ho aminy. Ary misy an'izany assistance sociale izany ho an'ireo verina fa vulnérable fa tsy voatery angatakitsika na koa ho sandaina am'ireo firenendehibe mitsiriritra Madagasikara. Zany no fanondritsika ary combat raha ohatra ka combat ny resahana azy nikajarako tomanatsoa ao anatin'ny tony fandarany tony. De mampita an'izany afatra zany isika ny amin'ny hoe mety tsy vita mialohan'ny 9 volana novambra akory le tolona fa zao vao mainka tokony hafana ao anatin'ny vahoaka malagasy ny fijoroana araky ny teny collectif de candidat hoe mitaridalana misy candidat 250 tao samy mieritreritra izy 250 reo hiatrika fividianana fa samy mino koa fa ray amin'izy ireo no mety olany fa naninona nefa izy ireo no nitambatra ny aminy hoe tsy maintsy mamondrona ny herintsika satria tandondoza amin'ny firenena ka zay mbola toko sy antoka ho maly zay ny aminy hoe tsy miva nitambatra zahay nitaridalana zahay hosokafanay eo amin'ny vahoaka malagasy ty tolony ity ary samy manao mitolona arak'izay very ny fahapety azy de fa zava-dehibe zany daona sy direktiva zany ahafahany rehetra mandray amin'ny tandrifony fa nasarotra azy ny lalana ananana fanantenany zany ary na olona ray alina raha mbola hijoro sy ho velona eo ka any am'izay faran'izay volombavananitra riva voamena fify ny ahafahana maka fandresena de zava-dehibe zany satria tsy maintsy arova Madagasikara ary tsy azo mena an'izay verina fa tsy tera-tany malagasy, tsy azo robarobain'ireo vahiny tsiriritra sy mangetaeta ny fikitra sy hanana an'izany Madagasikara eo an-tanany sy ho baikony ny volany sasany sy mifahefan'ny sasany zany ity Madagasikara ity. Ka raha mivelatra zany ny tolon'ny collectif de candidat de anjarany tsirairay no mametraka ny rafitra sy ny tetika spaika ahafahana andray mampahombo ny tolona satria ny collectif de candidat na manainkajy de hoe ahoana no tsy eritreretina ny fifidianana iny ho tahaka ny tsy misy ho an'ny collectif de candidat sy ho an'ny vahoaka malagasy zay efa nampiseho firaisakino tamin'ny alalan'ny tsy fandehanana mifidy 700 manodidina tsy latsaka na de ino na adevitra mandeha ny ambadikany ny taux d'abstention na tsy fahafahana na mety an'izay adidin'izay noho ny antony safidy ho an'ny fiarovana ny tanindrazana. De suite logika zany raha ny andro ny directiva sy ny daona avy any amin'ny collectif de candidat ny vahoaka malagasy zay tsy nandeha nandatsabato de misokatra zany ny tolona am'izao fotoana zao tolom-bahoaka ny tolona de zay endriko ny tolom-bahoaka zay amin'ny lafo maro samihafa no tsy maintsy hijoroany rehetra de maniritsika inikazarako tomanantsony aminy hoe tolom-bahoaka amin'ny lafo ny ahoana am'izay ary mba hahafahana miarany ty Madagasikara ity mba tsy hahafahana mamevahana reo ny tsiriritra sy efa nakany ny apahany sy ambongadiny am'izany Madagasikara izany hoe ho an-tana fantatry ny rehetra ane zany fantatry ny rehetra ny fivorovoriany etsero atao raha tena tamin'ny vahiny miaraka amina malagasy sasany fantatry ny rehetra ny amin'ny hoe izy amina tena tamin'ny vahiny mandrotsaka be mba hahafahana mitazona ny olona eo amin'ny fanjakana ka mampiatra andray ny aminy hoe anay azy rapadango lalaoviny am'izay tia nanaovana azy manao playstation na ny ambadika any le fiainan'le malagasy le Madagasikara de izy aty ambadika aty milalao ty refisel la ozany sasan'izay amin'ny fomba fiteny ara-politika de zany no hijoroany zany no hitenenany raha ohatra ianao mbola mahatsapa fa malagasy tsy par accident na tonga anao teto Madagasikara ary raha ohatra anao mbola miaina amin'ny tokony ny tena hahatsapahanao fa za de manana fanahy malagasy de mahatsapa ianao ny aminy hoe efa misandrahaka ny tolona ahoana ny ampahombiazako zany mbola manaiky hoteronina ve a manaiky ampirorona ve a manaiky hosetrasetraina ve a ka misy olona raina roa no miteny amikitiane eo metsehane eo manaovane zavatra ohatran'izao nareo miatra ny lalàna tsy manaiky an'izao zahay tahaky ny ao anatina tokantrano io ahoana ny eritreretanao fa tsy afaka haneo heviny ao anatin'ny tokantrano ny ankizy fa vao tonga le raim-pianakaviana ka vao maneho hevitra kely le raim-pianakaviana de felaka mahazo azy
fa mba manehevony kely le vavy mato de latsa sy teny ratsy mahazo azy vo mba miteny kely le lahevo de opa mahazo azy ary le faravavy mova raha mba mandrososokevitra ny amin'ny anatsarana an'le tokatrano de fandrahona nanny andraoko anatin'le tokatrano mahazo azy sanatrindresaka zany mahazo an'le vahoaka malagasy tsy vahoaka malagasy tokony ampirorona tsony misy eto Madagasikara tsy hoe fanjakan'ny mpampiororo sy fanjakan'ny tisetrasetra ka ampiaina système birmanianina tsainto no mitondra na ampiaina système tany Thailande na tany Taiwan na sanatrindresaka tahaka n'izay tranga taloha tamin'ny fanjakana tany Centrafrika tamin'ny alàna Jean Bedel Bokassa rehefa nahita maminy tamin'ny fitondrana de lasa nanandra-tena ho ampierora de izy ihany nanamboatra ny lalam-pandrenina ho amin'ny lalàna amin'ny mpanjaka de nanao fianianana sy ny sisa de mino isika fa vahoaka malagasy mifoy nikajara kotomanatsoa vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ka samy nandray ny afatry ny collectif des candidats ka manana fijoroana sy fahamarina ny tolona zay nataony tsy ho kivy tsy ho ketraka ao anatin'izao lalatsarotra zay verina hoy isika fa hanangasanga ny fanjesena na oelana ho aingana ho anteritsika ny famakafakana manodidina ny votoatiny fanambarana nataon'ny collectif des candidats maly zay arahantsika aloha zany am'izao fotoana izao izahay moa zany amin'ny mampanao gazety re olona dia manana didy manana andraikitra hitarika atsika olo-pirenena indrindraindrindra ireo 20 taona ny miakatra zany zay tompon'ny fanapa-kevitra ay anao an'ilay fomba famakinay mpanao gazety ny zava-misy lay hoe lire à travers les lignes zany hoe tsy mijery fotsiny en'zay zavatra voizana antserasera ho hitan'ny maso fa mba miezaka manakatra ny any ambadiky ny tsy hitanao mivantana eo zany zay le hoe olo-pirenena tompona andraikitra mba mandinika sy manokana fotoana hiatreretana ny fireneny no aviny zanany no avin'ny taranany zany dia sotominay anareo zany eno ny fanambarana nataony teoniviny collectif des candidats zay mamaritra ny amin'izay endriky ny toin'ny tolona zany de aveo tsika manantitrantitra ny famakafakana samihafa mifamatotra amin'ny raharaha misy am'izao fotoana izao sy izay ho toyny zany tolona ijoroany eo anivy ny collectif des candidats sy ny raharaha-pifidianana izay mandeha am'izao fotoana izao rahantsika ny antsipriany zany ny zavatra ambara dia ny hoe mitoya ny tolona zay natompoko ny collectif des candidats ho an'ny voaka malagasy iray manontolo zany tolona zany efa fantatrareo reo fangatahana nataonay hatramin'izay fa am'izao fotoana zao de mbola miampindray ny tsy fanekena iny valim-pifidianana zay ezahana atao amboletra ihany koa am'izao fotoana zao io ka dia eto zay de manentana ny voaka malagasy tsirairay avy erany Madagasikara am'izay andraikitra tokony ho raisiny mba hanohizana ny tolom-bahoaka io azonareo atao amin'ny sehatra maro samihafa zany tolom-bahoaka zany satria samy tsapatsika androany maro anisy itsika amin'ny fitedavana ny fanovana ary indrindraindrindra ny fiarovana ny fahamarinana sy ny verena ny tena fahaleovan-tena marina ho an'ny Madagasikara ka dia manao antsoavy zay mba hijoroany voaka malagasy tsirairay avy am'izay fandraisana andraikitra anohizana ny tolom-bahoaka io zay tsy eto Antananarivo ihany fa eran'ny Madagasikara malalaka ny sehatra ny toy ny tolom-bahoaka ahafahanareo maneo am'izay ahafantaranareo sehatra sy fomba anehoanareo an'izany fa izahay candidat mpitaridalana hatramin'izay de mbola eo akaikinareo foana am'izay ezaka tiany vahoaka tsirairay avy na isam-pokotany na isaky ny commune na isaky ny faritra ho atao anatanterahana atsakany sy andavany sy andratrarana ny tanjona amin'ny tolom-bahoaka ny arahana de ny ananana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra mba tsy siny ny crise miferimberina eto Madagasikara fa indrindraindrindra ihany koa mba ho tena malagasy marina ny tantana ny Madagasikara ao anaty lalam-panorenatsika mazava tsara fa malalaka ny faneho-kevitra ary tsika de ny ratifie an'ireny charte iraisam-pireneny reny ary voalaza ny lalam-panorenatsika koa fa reny charte iraisam-pireneny reny de ambony lalàna atsika rehefa ny ratifie tsika
dia ao anatin'ireny sarty reny a dia mazava fa malalaka ny faneho-kevitra ho an'ny olona tsirairay avy ka tsy fantatry hoe rehefa tsy candidat nareo dia azao atao an'izao dia sambory daoly ary zany nyvoaka malagasy 30 tapiso fa tsisy candidat tsony ange ireo zany tsy afaka maneho hevitra tsony zany rehefa olona voaka malagasy manomboka androany dia mba miangavy anareo namana mpanao gazety a mba hampafantatra tsara an'izay lalàna misy eto amintsika any koa ampatsiany lalàna misy eto amintsika tsy voalaza ny lalam-panorenana fa tsy hoe ivoy am'izay hevitra diso rehetrarehetra zao akory eo anatiny eo ary raha reo tompona andraikitra na amin'ny tribonaly na mpitandro filaminana mahalala an'izany lalàna zany daholo fa tsisy anankiray tsy mahalala an'izany akoriny ka zay a tamin'ny mbola lohan'ny fifidianana dia voasakatsakana tsy afaka miteny nandritry ny fifidianana voasakatsakana tsy afaka miteny dia orinan'ny fifidianana dia mbola sakatsakanana tsy afaka miteny zay le tolona atao androany hoe tsy afaka toizana tsony any toe-tsaina ohatran'izany satria manimba firenena amintsika miresaka zao be da be le olona voafitaka hoe tongava fa mena vola ianareo dia nareo malala hoe tena izy teo hoe le mbola zaraina dia am'izao fotoana zao koa dia nisy ninaga fa hoe raha ohatra nareo tsy mifidy an'itya dia alefa affectation na mena sazy amindreo andreo dia nytolona ho ataonao zany hoe miantso an'ireny olona mahatsapa hoe fitaka be tamin'ny nanaovana anady nanaovana fampelezan-kevitra fitaka be daholo nataondreo mbola hitoy io fitaka io ary ny azy fitaka slangy mihitsy zay zava-toza dia le olona kely valala tsy fantady ariny zao voafitaka dia anampy-andreo sika dia izy reo laza hoe laoko zay anateviny dia le zay ny hetsika nataon'ny candidat lasa novaina hoe tolom-bahoaka am'izay izy vahoaka am'izay zany miaranasamay nitoynidy zao fotsiny any hoe zavatra nitakiana tamin'ny voalohany dia zao hoe tena tsy manaiky anio seny io zay a satria tsy mandearaka ny tokony ho izy mihitsy a ny fikarakarana zay nataony mifanomarina fifidianana ohatra mazava mihitsy ange reny asehoan'ny télévision reny sy ny renitenteneny reny hoe tsy mitovy a ny totaly ny vato azo sy rehefa tambatra le vato a isaky mandeha efa pirofo mitoaka amin'ny tena zany ary be da be faharoa tsy manaiky an'io asasy io fa io daholo ny fototra ary io fositra na tonga an'izao tsy fampatisan'ny mpitondra sy ny vahoaka zao na dia efa ny tena zany a professeur Ranjevo zay malala tsara amin'izy a dia tena tsy afaka mihitsy izy io hoe raha tsisy azy zany hoe tsy azo voalozana nefa voalozana reny izy tamin'ny sasany zay zany anankiray voafitaka hoe tongava fa mena vola ianareo dia nareo malala hoe tena izy teo hoe le mbola zaraina dia am'izao fotoana zao koa dia nisy ninaga fa hoe raha ohatra nareo tsy mifidy an'itya dia alefa affectation na mena sazy amindreo andreo dia nytolona ho ataonao zany hoe miantso an'ireny olona mahatsapa hoe fitaka be tamin'ny nanaovana anady nanaovana fampelezan-kevitra fitaka be daholo nataondreo mbola hitoy io fitaka io ary ny azy fitaka slangy mihitsy zay zava-toza dia le olona kely valala tsy fantady ariny zao voafitaka dia anampy-andreo sika dia izy reo laza hoe laoko zay anateviny dia le zay ny hetsika nataon'ny candidat lasa novaina hoe tolom-bahoaka am'izay izy vahoaka am'izay zany miaranasamay nitoynidy zao fotsiny any hoe zavatra nitakiana tamin'ny voalohany dia zao hoe tena tsy manaiky anio seny io zay a satria tsy mandearaka ny tokony ho izy mihitsy a ny fikarakarana zay nataony mifanomarina fifidianana ohatra mazava mihitsy ange reny asehoan'ny télévision reny sy ny renitenteneny reny hoe tsy mitovy a ny totaly ny vato azo sy rehefa tambatra le vato a isaky mandeha efa pirofo mitoaka amin'ny tena zany ary be da be faharoa tsy manaiky an'io asasy io fa io daholo ny fototra ary io fositra na tonga an'izao tsy fampatisan'ny mpitondra sy ny vahoaka zao na dia efa ny tena zany a professeur Ranjevo zay malala tsara amin'izy a dia tena tsy afaka mihitsy izy io hoe raha tsisy azy zany hoe tsy azo voalozana nefa voalozana reny izy tamin'ny sasany zay zany anankiray favoazany io zany dia tany amin'ny hopitaly dia zay tonga tany dia tonga dia didina amaso dia ny amin'ny fond d'oeil moa dia tivelako zany ohatra tsy manota fa anaty amin'ny fond d'oeil ihany misy problème dia tonga dia didina taty amin'ny GA dia hitanareo zay professeur reny izy a dia mbola misy tsy fetezana dia tsy maintsy makaremolisa izavatena miverina ny didina rehefa miverina ny didina dia lasa misy sage de roue le chirurgien manapaka hoe zao natao ambona zao natao ambona zao zany tsy manana
foana dia gazy ny natao taona dia amin'ny gazy a tsy mahazo mandray fiaramanidina anao raha volana telopolo andro anefa fa telopolo any izay natonga ny rekety napetaka reny tsy afaka mibety nefa mivaly aiza eto amboniny tany mbola misy candidat tsy afaka aminao propagande tamin'ny parti politique nasiana manenanao propagande dia rehefa tsy afaka moa satria le izy zany efa nandopo plany anao na pressurisation na altitude dia mivolaté le gaz soit 15 na beny zany misy risque mipoka amin'ny fasonao raha manay fiaramanidina anao dia anaty risque terrible izy dia mijanona tany sy mahazo mandevana zay miandra an'izay tapitra mihitsy a no manaraka fitradrona ihany fa mbola mitoy zany misy contrôle national zay izy fa zany médical moa zany mbola lasa tonga dia misy cataracte dia tonga mampirenena cataracte ohatra misy traumatisme izy zany dia mandesy kelikely le fasika mbola mamonana le izy fa mandesy kelikely fa voatapitra mihitsy ny telopolo andro nazakazaka mihitsy ary tapy enina amby folo octobre ny didina enina amby folo novembre ny fanjoro izy eny ary ny candidat Robelandro no namarana ny fitenenana teo zany a atao anatin'iny fionana tamin'ny mpanao gazety a natao ny teo anivon'ny collectif de candidat iny zay horesantsika eo zany satria efa nisy any ny ampahany netiny fa niry razafy manatany teo a ny position zany na ny ataontsika hoe tohin'ny tolona am'izao fotoana izao misy mandefa message avy any Mahajanga fa hoe tsy misy feo ny angaredona de mampita vaovao zany zay ny amin'ny hoe efa eo andalam-panamboarana technicien am'izao fotoana zao Siratolo Janary misy vaovao ve momba an'izay fa miverina am'loniny sa efa mandamina zany a ny lafiny teknika zany de misaotratsika avy any Mahajanga misaotratsika avy amin'ny toerana maro samihafa fa hatrany ambany vohatra any de manaraka ny fandarana angaredona zany dia everitsika fa zava-dehibe zay na raha tsika teo le fanambarana avy amin'ny collectif des candidats ao anatina vanim-potoana zay ataotsika hoe mampiantona ny zavadrehetra moa zany tsika am'izao fotoana zao ny antony de tsotra ny fifidianana no terena tamin'ny alakamisy teo de nisy niditra tao anatin'izany fifidianana zany nisy no tsy niditra tao anatin'izany fifidianana zany fa na izany aza de nisy nandrotsapato ihany ny olona ho an'ny candidat samihafa zany tao anatin'izay rehetra izay de miandry am'izao fotoana zao zany a no hoe toy ny ahoana ny position any rehetrarehetra manoloana nylay fifidianana de ao anatin'izay a mandeha ihany a ny fikirakirana nylay voka-pifidianana zay zany le schéma misy amitsika ny teny zao de ao anatin'izay schéma misy am'izao fotoana zao zay zany hoe ilay raharaha politika ankilany ilay raharaha mpifidianana amindaniny zay mifamatotra dia mitady repera ny olona ny olo-pirenena zany hoe anao ahoana ihany izy ty de ahoana ihany no toyan'izy ty fa ny fanaovana an'le fifidianana de nahitana endri-javatra roa ihany keo ao a ireo mijanona ary mijoro amin'ny heviny momba ny atao hoe tena fitakina zany ny isiny ny fampanarahan-dalàna eto amin'ilay firenena ny fanajana ny lalàna de anasongadinan'izy ireo ny amin'ny hoe ny fifidianana zay natao a de natao a tamina fipetra izay tsy aiken'ny rehetra satria maro am'ireo mpifaninana no nahita fandikan-dalàna tsy fanarahan-dalàna ny mikmak sy ny ataontsika hoe manipulation samihafa nentina natao mialoha ny fifidianana mba anomezana tombon-dahany candidat anankiray dia reny collectif des candidats zany a fa mijoro fa tao anatin'ny collectif des candidats ihany koa de nisy candidat zay nijorony amin'ny hoe zay a dia mahasaha ary afaka mandresy na inona zavatra mitranga satria efa niarahana hita ny zavabitan'ny fitondrana teo aloha teto Madagasikara ary ho an'izay tena milomano any anaty fiarahamonina any de mahafantatra ihany koa ny amin'ny hoe hatraiza natahaka ny ahoana ny fitiavan'ny olona an'ilay fitondrana zany ny fitiavan'ny malagasy an'ilay fitondrana amin'ilay zavatra ny aina ny vahoaka malagasy tao anatin'ny 5 taona de mifameno zany zavatra any rehefa tena jerena satria rehefa nivaly le fifidianana no terena nandresy aloha ireo olona samihafa izay nisafidy ny tsy andeha ifidy
na tiana zany na tsy tiana misy sema anankiray ohatran'izay zany mazava tsara ninninona tenenina zany momba ny antony mety hoe tsy nandanany olona ny fidy ny azo antoka aloha de hoe matsapa zany izy ireo fa le fifidianana de tsy mandeha araka ny tokony ho izy ary tsy manome lanja azy everiny fa tsy anatsara ny fiainany ilay fifidianana de antony maro samihafa mety eo ny aminy hoe zay a de tsy manova ninninna aminay io fa efa lany foana izy na ahoana na ahoana tsy ny fidy ny olona midikan'izany dia tsy mankasitraka ary tsy tiany lay rafitra nitondrana azy sangy mahatsapa koa zany amin'ny hoe mba inona moa zay de efa avy atrany de hoe ny ravoravo tanana ny olona ankilana iny eo akaikiny ao mety misy karazana mpifidy any kio ny amin'ny hoe de iaino zahay nanaraka ny consigne ny collectif de candidat ny amin'ny hoe tsy misy dikany kory andraisana anjara amin'ilay fifidianana zany misy ary koa olo-pirenena mijanona tam'izay hoe opposition zay fa misy any kio ny olo-pirenena zay hoe tsisy dikany io fa zavatra mitranga am'izao fotoana zao zay tsy mafy be ty fitadiavany te pitehan'ny délestage ny fiainanay pitehan'ny tsy fandripahalemana ny fiainanay pitehan'ny tsy fahombiazana tamin'ny politika mpanjakana ny fiainanay jereo anefa reto izy manao fanapara-pahefana manao an'izay fomba rehetra afahany manotona ny heriny rehetrarehetra iverenana eo amin'ny fahefana na mifidy na am'izay na tsy mifidy zay izy tsisy dikany fa aloha de mifantoka am'le fiainana andavanandro na inona zany antony horesahana hoe na tonga ny olona tsy nifidy ny azo antoka de reo olona tsy mifidy reo de tsy mankasitraka an'lay fitondrana farany tao anatiny 5 taona firenena ninninona antony tsy nandehana ny fidy le fitopolo isanjato zany dia ankilany zay zavatra anankiray mazava be zay zay ho teneniny eo raha nankasitraka ny fitondrana firenena raha nandeha ny fidy na tsy tian'le na tsy nanaraka tsy resy lahatra tamin'ny collectif de candidat ihany koa raha tian'ireo olo-pirenena fitopolo isanjato reo eo moa zany ny taremarika am'izao fotoana zao en moyenne misy manabotsana 40% taux de participation misy sy ny sisa any ambadika fa amin'ny ankapobeny zany eo le izy de azo antoka ny amin'ny hoe na miara-dia amin'ny collectif de candidat izy ireo na tsia dia tsy mankasitraka ny fitondrana andrajoelona zay zany ny amin'iny fa ankilany dia misy any kio an'ilay hoe ao anatin'ny fifidianana io zahay sahanay nareo na ao anatina fifidianana zay eo ampelantananareo azy ny zavadrehetra misy mikimaky sy ny sisa o sy tendradraina solonayko sahanay nareo atrehanay nareo de io hitatsika io ny vokatry ny fanangonam-baovao samihafa satria na ao anatin'le fifidianana aza zany nisy olona hoe bon atrehanay nareo dia manakambara izy ireo manana PV izy ireo manana délégué izy ireo manana proof izy ireo eny ampelantanana izy ireo zany de andrasana zany ny anivony prositeny anasongadina sy hitondran'zany proof rehetrarehetra zany de nazava be ny resaky ny collectif de candidat ao anatin'izay rehetrarehetra zay na ny atrika an'le fifidianana na ny collectif de candidat de samy mahita ny amin'ny hoe tsy tafavoaka le firenena raha terena hoentina amin'ny zavanymitranga tahaka an'izao collectif de candidat de nijanona mihitsy ny amin'ny hoe mila ovana le système mila ovana le rafitra afahantsika tena mametraka ny amin'ny hoe fanarahan-dalàna mpitondra amin'ny manara-dalàna no tonga amin'ny fitantanana firenena de tahaka an'izay ihany kio ny amin'ny ankilany ny amin'ny hoe atrehantsika io fifidianana io rehefa tafiditra ao de manova satria tsy miala am'ilay fotokevitra ny ijoro ny collectif de candidat ny atian'nivon'le candidat cité de mety misy tsika mahita hoe mety misy zavatra fafa fa rehefa tena jerena zay le nambaratsika teo hoe misy dynamika zany ataon'le firenena am'le fomba fanaovana politika sy le raharaha na ho an'zay niatrika le fifidiana tao anatiny na ho an'reto mijanona tety ivelany manao ady samy manao adisisika daholo reo mba hanovana ny fomba fitantanana ny firenena collectif de candidat izay
nitarika ny olona tsy fidy reo teo anaty collectif de candidat nitarika ny olona hoe andao ifidy fa ny dinamika iombonany reo de hoe tsy maintsy manova zavatra eto am'le firenena fa misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy amy fitantanana an'le firenena misy fandika-andalana lasa ho fomban-drazana eto am'le firenena misy fomba fanaovana politika mitady lasa fomba mampanao apetraka olo vainjafy de ozy izy fanirira zafa manatany teo efa nambaranay ombenombeny ore olole tsy lovanareo menakavy rereny Madagasikara tsy fananan'olona tokana ane Madagasikara tsy hoe lasa tompony Madagasikara ane ianao rehefa mba nomena fahefana kely fa atsika menakavy izy ty malagasy daholo zay le anaovantsika resaka foana eto hoe fa maninona moa tsy maintsy fifidianana maninona moa zany no tsy maintsy atao ny ezaka rehetra metrahana fifidianana madio amin'ny fifidianana rehetra ifandimby eto nandrasana ane ny fitondrana Rajoelina atao anatin'ny 5 taona fanirina zafy manatany rehefa nipotra ny recommandation tamy 2019 2018 recommandation efapolo raha tambatra 17 teo eo na 18 nen'ny Union Européenne nen'ny observatoire samihafa samy nametraka an'izany hoe reto ry sosokevitra natsarana fifidianana samihafa ifandimby de ninidony taona 2012 tsaroko tsara teo Analakely nanao fitakina momba ny hoe mangarahara tamin'ilay 2e tour de nanipika sy ny resaka ny hoe misy an'reto teboka be dehibe reto tsy ara-dalàna amin'ny fifidianana io de noeritreretina zany fa rehefa nandefitra ery Rajaonarymampianina rehefa nandefitra Marikaravalmanana fa hoe ndao aratrehana le fianianana fa mba hoe mba velatsika ilamina le firenena efa aki eo ampelantanana lay fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika de hoe Andriamatoa Rajoelina tao anatin'ny 5 taona ny fitondrana netiny hoe mba tena hijery am'izay reo recommandation samihafa anatsarana an'le fifidianana mibaradaka amin'ny filoha levitry ny seny doublan miparitaka iaraka ny tananatra any ambany tetezana samihafa io ny kara-panondro sandoka isan-karazany taorenan'le fifidianana tamy 2019 tena andeha ny karazana revendication isan-karazany fa hoe andao rangatsika andefitra firenena nyjerena aleo andeha 5 taona io fitiavatanyrazana tsy mihoatra an'izany fandeferana tsy mihoatra an'izany fa de nandeha le 5 taona manaraka tsisy na recommandation ray azy fanatsarana ny tontolo-pifidianana nataony fitondrana any Rajoelina fa ny pira rehefa nanantona aza ilay fifidianana filoham-pirenena farany teo de ny raha tsika nalala ny tery vaimanta ny tikano tsy tikano nanerena ny rehetrarehetra hoe alefaso amin'io hoe nijoro ny FFKM tany amin'ny heritaona lasa 2022 misy fifanatonana tsy azo iodivirana ozy izy ny FFKM tam'izany fifampiresahana mila atao manodidina ny fifidianana andeha ihany ny fotoana tsy nisy ny raha nitsangana daholo ny hery politika isan-karazany ary farany de ireo candidat ara-dalàna ny collectif de candidat no hery hitatsika nijoro momba ny hoe tsy olona daly zay fa nijoro nanao izay candidat ara-dalàna anay vonon'izay zany atrika fifidianana fa ndao te diovana de ny zavatra mitranga androany de mahita taratra tsika ny amin'ny hoe raha tsy mijoro zany ireo nivony collectif de candidat manohy an'io tolona io na ilay niatrika fifidianana candidat citendrena solideko na ireo collectif de candidat zay tsy nampifidy raha tsy manohy an'le lojika an'izy ireo amin'ny latin'ilay fitakina an'ilay ataotsika hoe fanovana ny fomba fanaovana fifidianana ny azo antoka fanira zafy manatany de zao ny mikimaky samihafa ny tery vaimanta nampandanina natao tamin'ity fifidianana ity no mbola iainana am'izay fifidianana manaraka eo ary de zao ny zavantranga tamin'ny 9 novambra efa veriasina le fifidianana fa efa mandeha ny fifidianana de am'izao fotoana zao misy mandeha mbola mitaky an'le famerim-bola na ambom-bola trosa-pividianana ozy fanira zafy manatany eto de ny azo antoka de hoe mbola aopira noho izany amy fifidianana samihafa fifandimby eto de ny efa rany mety tsisy itsony ny fifidianana dérive autoritaire
lalana mahitsy any amin'ny pensée unique zany, lalana mahitsy any amina régime tena hoe dictature na didijadona feno zany. Raha ohatra zany tsika tsy mifanitsy eto, de zay ny antony fanitsiana atao anatin'lay raharaha politika atao amin'ny firenena, satria za mananjanaka ananjafo kely, ianao mananjanaka ananjafo kely. Toy ny ahoana ny pratika politika ifandovana eto zany, raha toka tsy vitatsika mametraka rafitra iantoka ny hoe ny hoavin'ny taranaka rehetrarehetra dia mba ezahana ametrahana rafitra atonga any am'lenambarany fanira zafy manatany teo efa naverimberinay amin'ny hoe ny antom-pisian'ny fitondram-panjakana ne de tsotra e tsara tatana le firenena de misy fetraikany manatsara amin'ny fari-piainan'ny isa-tokantrano zany satria tsara tantana le firenena. Tsy afa mialany amin'ny hoe firenena tsara tantana, le firenena tsara tantana moa ohatra ny ahoana manaja ny fanarahan-dalàna, zara mitovy sy aradrariny fitantanana ny are-pirenena, fitondrana ao anatin'ny mangarahara sy akaitsina manara-dalàna, ny fandrindrana ny volam-bahoaka dia mametraka lalàna mba hisinodrinandam-piarahamonina, hitarika fifampatokisana, hitarika ilay atao hoe fahatahoran'ny rehetra lalàna. Ka rehefa misy mijorona olo-tsotra na olo-pirenena de samy misy arofaniny reo am'izay fietsika ataony, fampiasana ny fahefana eo am-pelantanany, de manara-dalàna ny rehetra, mifampiambona ny rehetra, de mandeha amin'ny lala ny fifanajana ny fiainam-pirenena miantraikatra any amin'ny fiainam-piarahamonina. Fa am'izao fotoana zao any na ny fanaovana azafady aza tsy fantatry ny taranaka ty arina intsony, ny lanjan'ny alatsiny efa tsy de misy mahafantatra azy zany intsony. Nisy zavatra very be dehibe ao, de nisy crise politika teto ny fandimby pa de izy arakaraky ny fandimbiasan'ny crise politika de very sy kelikely foana le soatoavana, satria misy pratika politika anaovana tsinitsinina ny ray aman-dreny, anaovana tsinitsinina ny fomba amam-panao, anaovana tsinitsinina ny soatoavana. Ny zahana napetraka teto pratika politika zany de afaka rahanao zay tiany natao tam'ireny nefa ny mpitondra. Asiko collégium kely eto fa zany zao mahafinaritra ana, asiko colisée kely eto fa zany zao mahafinaritra ana, de asiko kely an'izao eto de kitikitiako kely ohatran'izao aloha ty tendritendreko aloha ty gouverneur tyna de tsy hoe ao anaty lalam-panorena fa zany zao mahadevolana ny saiko de ataoko an'izao de lasa permis azo atao mitombo foana izay iveriny fa manam-pahefana fa azony atao, satria ohatrany hoe miafoana mia tsy misy ny balizy ny arofanina ny fifampiambenantsika samy malagasy mba hijanonany hoe mba fifanomezakasiny samy olo-pirenena to amin'ny firenena. De zany rehetrarehetra zany ilay antom-pijoroan'ny renivony collectif hoe na ny candidat citoyen rena solony haiko niatrika ny fifidianana io na ny collectif de candidat zany zao dia samy mandeha ny anatina optika tokana de hoe na ao anatiny tafiditra ao anatiny eo na mijanona am'le camp ety ivelany le fifidianana zay miady sy le fifidianana araka ny tokony ho izy de tsy maintsy manova mametraka hoe rehefa tonga eo de tsy maintsy manova amiarenana am'lony ny fanarahan-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena, amiarenana am'lony ny fifampatokisana. Aintso io rafitra io, aintso io pratika politika io, fa raha velanivaka am'izao de tsy fantatra tsony ny farany taranaka faramandimby fanira zafy manatany. Mazava tsara misy le tondraninkazy azy teo na ny ao anatiny na ny ivelany, zany hoe na ny collectif na Andriamatoa sy Tenirandrena solony haiko mazava tsara mihitsy anatin'izay adevitra nentin'ny nikaja zay ny aminy hoe misy olona midongy ho tompotrano ao anatin'le trano ary miziriziry tsy ala ao anatin'le trano, ary ireo zay tena tokony mba hijery amin'ny fikarakarana an'le trano de mamevana an'le olona midongy ho tompotrano ao anatin'le trano, zay tsy manana fahafahana ary tsy omeny lalàna zo ho tompon'ilay trano ao anatin'le trano. De na ny ety ivelana na lay olona nitsofoka ao anatin'ilay trano de samy miady avokoa zany hanaisitra an'le olona midongy ho tompotrano ao anatin'ilay trano, afahana mandamina an'le trano, afahana mandamina. De niraisitsika ho tetikady daholo nikajarakoto manatsony zavatra rehetra am'izao fotoana izao mba ho tonga n'izay endriky n'lay hoe fandresena resahan'ilay collectif de candidat teny am-piandohany zay, de misy jonction ao na ny ety ivelany mitondra n'lay foto-kevi-dehibe zay nanombohany zay fijoroan'izy ireo zay, fitambaran'izy ireo zay, na lay safidy hoe zaranga de hiatrika an'io tsy avelako manderery io ary affronteko akaiko eo mihitsiny ka tafiditra tao anatin'le trano fa miziriziry le tompon'le trano ary manao amin'ny makarelitra am'le olona zay verina fa hanao entretien an'le trano
dia zany rehetrarehetra zany zany tsy maintsy hoarindratsika makany amina tetika jeverina fa tokony ampahombiazany lay tolona zany raha efa mientsika am'le collectif de candidat ary efa mijeritsika lay fijoroana tsy mempotra eo anatrehany lay prositeny zay ijoro ao anatin'le hoe misy fahamarinana hitanay e araky ny nalefatsika omaly teo le izy nikajarakoto manatsony amin'ny hoe itiany e ny fomba hitretena am'zany fifidianany zany ny sasa moa zany am'izao fotoana zao enikanja de efa hoe any anay de efa any am'le investiture ny lohanay e ndraso aloha mialohan'zany mbola misy eny mamoaka vokatra vonjimaiky ao mialohan'zany mbola misy rekety marobe ao mbola misy asesy ao fa nga efa any aposinareo zany rehetrarehetra zany nefa efa andamindamy mancalendrier ny investiture zay zao zafady raha ohatra ke efa any aposiny sasany le izy zany de efa mazava tsara zany fa zao fombafomba fotsiny zany reny zany ny antony tena mbola hanairana ny adevitra am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe iza akoatry ny raha hoe kotiana tsy misy mififidianana iny fa raha miforsen'izy ireo mififidianana iny de zao iza no manana ady hevitra sy resahana momba ny fifidianana nataonyreto olo reto iny de mazava tsara ny teneniny enikanja teo itsika aloha zany am'izao fotoana zao de mameraro mihitsy ny fanaraha maso ny fifidianana nataony observatoire safidy na arakotra amin'ny apahany any na tiana na tsy tiana ny bureau de vote teto Madagasikara ahoana ny tsy hamezatsika voninahitra ny malagasy manao ny asa ny enikajarakoto manatso nampiasa olona manarivony ny tety bureau de vote ny KMF Knoe fa tsy hoe olona 10 terina lefa ny sadek sy ny komeza ny international libéral mety roapolo na sala am'zany de ozy reo olo reo hoe nitondra fanakianana marobe tamin'ny fifidianana fa na izany ara mandeha ihany le izy de hoe ino ny marina rasy kosa aloha hoe mila nyfamme vonahitra amin'ny malagasy ary everina fa misy fomba fiteny be zay hoe ny valeur ozy izy tsy miandry nisan'ny olona fa rehefa mandinika n'ity fifidianany ity tsika de zao ny crédibilité an'le élection ny légitimité an'le olany eo de miankina ny fahadiovana sy ny fangararany le zavatra tokony halany azy de ahoana ny tsy hamezatsika voninahitra ny amina hoe firy moa zany ny observateur natsangany ny safidy teo tany amin'ny bureau de vote 10 ary aiza les résolutions préliminaires tany am'zareo ary aiza les résolutions finales rehefa vita io fifidianana io ilaina ny mahafantatra an'zany ohatra an'zany ny KMF Knoe mazatra moa hatram'izay zany de misy ny andro maso FFKM misy ny justice EP sy ny sisa fa zareo moa zany tsy niditra tanatin'le raharaha tsy fantatro ny justice EP hatry ny tsy de nanana fitadidina kely an'izay miala tsy ny tompoko nanony nanarana fa efa zatra manko rehefa zavatra ohatran'izao zany de misy hatrany le olona zany hoe fotopisaina sy ny fotokevitra justice EP ao anatin'le fahamarinana zay indrindra rariny ary hitsiny ary mahasaroty an'izy ireo zany ka itsika zany eto de tena ozytsika hoe raha misy olona afaka miteny sy maneho hevitra momba ny anomalie sy ny fraude rehetrarehetra tamin'iny élection iny raha ohatra ka nytereny zany de veritsika fa manana andraikitra lehibe an'zany ny mpanaramaso ny fifidianana ny KMF Knoe ny safidy fa tena lehibe am'zany ianko ny eo anivo ny prositeny zay nanana an'izay hoe accès nidirana teny amin'ny bureau de vote zay ary nampijoro olona sy nampijoro ny tota-taratasy ahafahana maka sy nitrandraka satria niditra tao anatin'ny jeu an'le fitondrana zany ahafahana mijery mitsikilo mamantatra inona ny tena tiany reto atao marina fa tsy avelanderery reto olo reto zava-dehibe ny azona an'izay enikajarakoto manatso zay le tenenitsika hoe mety samy amin'ny lalan'le izy tir croisé attaque combiné fa misy jonction foana io ao arina kely eo ahafahana zany manala an'le olona midonga ao anatin'le trano tompotrano zay tsy manana fahefana akory hidonga eo anatin'le trano mpanofatrano zay mieritreritra na izy mpanofatrano azakay tateo arina fantatry ny olona fa tsy tokony ho mpanofatrano koa izy tsy tokony ho mpanofatrano locataire fa zao rehefa mpanofatrano moa zany nahazo mamo isika tamin'le fahefana de mihevitra am'izay fa tompotrano de mampiasa ny olona rehetra manodidina ty ambadika mba hahafahana zany mifikitra an'le trano de mamprevy am'izay olona rehetra zay maya
fandray aminy zany amin'ny akapobe ny sarisary nytondratsika azy fa isika de samy anaraka ny tiraraty avokoa zay ny antony mahatonga atsika hoe tena mpiandohan'ny ady hevitra tsika tsy mba nametraka misy tsika ho problematika n'izay olona mety hoe sahiatrika fifidianana na hoe niditra tao anatin'lay lalao ny antony dia mahafantatsika inikajy fa zany analyse politique zany dia tsy maintsy mamina vina ny anticipation rehetrarehetra zany tsy maintsy mamina viny zany ny any am'izay hoe inona mety ho pirdeka rehetrarehetra mety hitranga orinao ka azo ampiasainao amin'ny tetikady avokoa ahafahana mikaroka fandresena ny fomba fijoronony tsirairay any ambadika rehetrarehetra any zay mba tadiavintsika ny aminy hoe raha to ka misy hevitra ombonana teny ampiandohana de zay efa aki aloha tokony ombonana zany ary tokony tsoarina mihitsy zany de veritsika fa mbola mahita taratra zany adevitra zany tsika mandeha am'izao fotoana zao ary mbola metrahantsika mazava-dehibe am'lay collectif de candidat miantso fiombonana miantso ny fijoroany malagasy ary lay mbola tsy mamela tsy milefitra ho an'izay niatrika fifidianana zany ka mety manana miprofo oentina eo anatrehany vaoka malagasy oentina eo anatrehany zay mety ho institution raha ohatra ka misy institution maefa tsy mitanila oentina eo anatrehany communauté internationale mba ho ampitoviana am' zavatra hitan'izy ireo ary tokony ho fantatra izy ireo ary oentina ho anatrehany mazava ho azy ho an'ireo zay efa nanantena sy mba mieritreritra hoe tena tokony misy fahadiovany ny atao hoe fifidianana filopineny eto Madagasikara zay ny amin'iny fandray vahiny tsika na mana enikatsa vahiny zay ho raisitsika eto de vahiny zay anisan'ireo nijoro ny tolona nandritry ny hetsika nataon'ny collectif de candidat kanefa dia nosamborona ary rehefa nysamborona dia notazomina ary rehefa mitazomina de niakatra tamina raharaham-pitsarana mijoro zareo am'izao fotoana zao mba maneho hevitra hitantsika eo hoe inona moa zay faneho-kevitra avy amin'izy ireo zay fa eto akaikitsika eto enikazarakoto manatsoa zany ny iray amin'izy ireo satria maromaro voasambotra andre matolalaina miarabanao andre matolalaina miarabanareo mirahalahy ihany koa ary maraba mpijiry ihany koa ny fanontaniko tonga solo ianao eto amin'ny plateau olo-pirenena tsotra de atao hoe ianareo zany a de tafiditra tao anatin'ilay hoe sariny olo-pirenena zay tena sa tao anatin'le fijoroana ohatratra ny ahoana le niainanareo an'le izy fa naninona no nijoro de toy ny ahoana lay atao hoe zavatra nitranga teny akanja raha ho tsotsorontsika sy hofitintsika atreo am'le hoe fisamborana sy lay hoe raharaham-pitsarana misotranao enikaja am'le fanontaniana zava-dehibe tokoa aloha zany satria mba afahanay mitantara ny zavatra nisy teny akiaja ny tiako mariana voalohany aloha zany a raha sitrakao mba mangataka kely roa minitra kely a mba haneoko fisorana kely a sy fiombonana kely am'ireo zay azo lasaina hoe tratra ny trindry azo lena eto zany zay a zay azo lasaina hoe misolo tena ihany a ndreo voasambotra zay atsony ny vahoaka maro anisan-kehitriny hoe mahery fo tsy zay loatra no mahery fo fa isika no mahery fo fa nanjary solo tena anareo zahay dia miondrika amina lahelo la zay mpanajana angamba ny somary efa mahazatra fa amina lahelo sy amy katezerana ihany a manoloana ny fahalasana ny zokobe ny nitony izay anisan'ny araka tamin'ny faraparany a teny amin'ny parvianalakely tam'izany fotoana ny taky any tsy maharadalàna n'le fifidiana farany teo iny dia makahery ny fianakaviana ary mahazo matoky ianao nini fa tsy ho verimaina ny tolona sy ny raha latsaka ny faharoany a dia mba mangataka koa isotra kely aloha satria zahay rehefa voasambotra ny alin'io ihany a de efa tonga ny collectif de candidat izay a nosoloin'ny andriamato candidat ajo andrenana rivelo tena niaraka amin'ny vadiny a nitondra sakafo mafana ao anay zava-dehibe zany satria fantatra i zany fa tsy irery zahay nitondra rano a tondra ny sakafo ary tsy zahay irery moa ny sakafo fa atao reo zay efa tafiditra teo aloha zany a de tena zava-dehibe reny tompoko fa tsy hovalinay fa dia firariana ny ahatratraranareo sy nahitanareo rariny sy nahitanareo soa am'izao zavatra atrehitsika izao ny manaraka de mbola misintona ihany misintona makasitraka nyreo avoka izay tena hoe niady ho anay hatramin'ny farany
na hafahanay a afaka miatrika anareo eto izao satria de tena tsy nikely soroka izy ireo a nanao zay azo natao alina be vao miala any afiadanana maraina de efa tonga manontany ary mikiaroka hoe inona no azo anampiana inona ny tokony atao a izany mbola tsy niantso fianakaviana andriamanitra manakaripasoavana re tompokoa omba sy tantana anareo de eto koa zay de misotra anareo media satria raha nilaza zay naseho anay voalohany raha vao naseho sary zay zay tena hoe tsy ola satria tsy nitapenana akory ny maso de tena hoe olon-dratsy gros bras moa no fiantsona anay de ohatrany mba misimisy nofony ihany fa tsy tena gros bras ngama satria tsy afaka ny batan'reny tsy afaka ny anao ohatran'reny tena andavamamby reny na ohatrareny tsy afaka ny anao an'reny fa de zay moa fa de misaotra anareo media ny fahaefatra dia misaotra ihany koa ny fikambanana tolo-tanana ho an'ny dago izay nanolotra nanantona teny amin'ny fonja tamin'ireo zay 5 zay nahazo MD ary de nitondra ny voatsirambiny tanany zay tsy kely akory fa tena hoe nitondra reny zany de ainehona fa tsy irery zany ka izy hay ty rehefa voasambotra sy voavono sy atao takany tsy ola ohatry reny fa de misy tokoa ny ray fo sy tonga manampy ny farany tsy nikely indrindra akory fa isika rehetra zay naneo fakairezana teo amin'ny Facebook niantso any telefona ny namana za moa lehibe tany Toliara nandriso 10 taona tany a de niantso daholo ny tany a de makasitraka anareo a fa voaray reny fakairezanareo reny a ary tena nolazainareo moa hoe zay no mahery fo ekena fa misolo tena ny mahery fo zay fa raha reny vehivavy bevoka voasambotra tsy aradrariny sy natao fisamborana moka reny a reny ray aman-dreny be izay lehilahy lehibe notifirina amin'ny vavandreny a ianareo tompoko ny mahery fo solo tena ihany zay tsy ireo ihany akory fa ohatra amin'ny extrémité no raisiko reo hoe de ny vehivavy bevoka sy ny ray aman-dreny be eny ary de amaly an'le fanontaniana am'zay ary raha tsy raha mety teny ankianja aloha zany a ny tiako mariana de efa ny ariva avokoa za ireo vao voasambotra fa tsy tamin'ny fotoana zay tena nisehon'ny asa akory asa hoe inona ny antony ho anahako zany a de voasambotra teo tsy azo tafo a teo akaiky ny tranoko any voasambotra de nisy raha namana anankiray moa teo any ka ipetraka teo a de voatondro zahay mariako aloha zay ny zavatra hitako a de iza rehefa voasambotra za moa avy de tsy namaly fa le raha namana anankiray fa maninona no samborina zanga nanao inona ozy izy tonga de vono moka no nahazo azy za no nahita an'zany de za moa nampidirana tao anaty kabinina somary aingakaingana ny fampidirana nisy ihany ny vono tao ariana tao a fa ilay raha namana anankiray a no tena vomafy izy ary tsy teo ihany fa tao ambony tao koa izy de eniko fa tena miaritra ny mafy le raha namana de misy ihany koa fa ny tena tiako fitinina zany fa ho avy eo moa zany namana samy ilaza ireo rehetra voasambotra ireo a de tsy teny andravoangy a sady tsy teny a en petite vitesse mety misy antony ve mety hoe aty ve no mangingina ahafahana misambotra asa fa de teny aloha zay ny voasambotra zay ny fanamariana farany de hoe gaga rehefa voasambotra aloha hoe fa maninona voasambotra fa rehefa tonga tany afiadanana moa de ny vakina teo ny chef d'inculpation ny fiampangana zany de hoe nanao herisetra tamin'ny zandary nanompa zandary namaky barazy de somary gaga atao tena gaga mihitsy hoe zany ve moa no zavatra natriana moa de gaga teo moa zany zay ngamba no miainanao eto andribatolalaina ny efa nentinao moa lay saika amin'ny tany mihitsy a fanontaniako faharonomaniko ny hoe tena irery ve nareo tamin'ireny sa ahoana satria tena nandehibe mantsy ny serasera sy ny communication samihafa zany a mataon'ireo mpanohana sy pomba ny fitondram-panjakana ny serasera madasy ireo hoe tena any tena velany zareo fotsiny any de very fotsiny fa ianao zany efa tonga de ny anticipe an'le valiteny tao anatin'izay isorako anao zay fa expérience ndray ty antaniko ty ianao zao lehilahy lehibe malagasy mbola tanora manana projet amino avy inona ny fiatraikan'lay zavatra nanjoanao zany am'izao amin'ny mentalité anao amin'ny fotom-pisainanao manahoana ny loha ny fahasalamana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de ny saina zany zao am'le fiatrehana fiainana amin'ny fiatrehanan'lay raharam-pirenena amin'ny ankapobeny a sy indrindraindrindra le projection satria tsy maintsy mieritrehitra fianakaviana tsika mahalehilahytsika mieritrehitra firenena ihany koa akoatra ny resaka fianakaviana tompoko misy fiatraikany ihany aloha kanefa niarak'le tenenao hoe lehilahy ny tena ray mpianakaviana de tsy maintsy mijoro ary tena ny tena no andry ny fianakaviana
ny tena no andry ny zanaka de tsy maintsy mijoro fa de tena nisy fiatraikany tokoa aloha mariako aloha fa tamin'ny fotoana zay ny samborana de tsy salama ary rehefa tonga tany moa zany de nitondra fanafody ny vadiko zay tonga tany fa tao anatin'ny rehefa teo zay maromaro a tamin'ny voalohany moa 400 de tena hoe nafinaritra kosa aloha satria ny fankahery ny fanontany ary ny fanohana arak'le lazainao teo hoe tena tsy nanary anay a ny C10 zay aloha de lazainy tsy nanary anay tsy hoe tsy nanary zany fa tena nomba tamin'ny lafiny rehetra mihitsy izy a de nanampy anay ka eto zany a de misy fiatraikany tokoa aloha zany le izy satria ny tena miasa tena de nisy fotoana zay tsy niasana maro moa zany ny hitanahako am'ireo olona zay tokony client moa zany lazana anazy a nisy fotoana lava mihitsy zay tsy nafahana ny asa ary na ny asa raha taorianany iny de tsy mitombona mihitsy ny saina kanefany a inona fa iverina tsy kelikely moa zany izay fahazarana izay mariako kosa nefany fa iza zay teneniko zay fa aminay ireo misy anankiray zao de very asa noroan'ny mpampiasa satria tafiditra anatin'le hetsika de nitady asa mahafinaritra nefany a de zay ireo de efa nyfamme telefona sy nyfame contact hoe andaotsika any a mba hifanohana mba hitady am'zao fotoana zao efa namboarana moa ny CV an'le ranamana de jerevana hoe mbola very moa ny telefona satria tamin'ny fotoana ny samborana azy de lasa an'ireo mpitandro filaminana ny telefona de tsy manana izy a de mbola miandry kely an'zay zany vo afaka mandefan'le CV de zay zany fiatraikany misy ihany koa am'ireo namana ireo a izay voaroba ny trano fivarotana satria fantatry ny mpangalatra na tsy fantatra zay fandehany any fa tsy eo izy fantatra aloha zany ary de voaroba tsisy tsony tao anaty trano fivarotana ary lasan'ireo mpangalatra trano varavarana vy izay taty arinany le ny samborana azy zany de atrany'le toeram-pitadiavany zany mihitsy anisan'zay ka zahay moa zany tsy amela anazy irery fa iezaka zay tsy afaky ny amerina zato isanjato ny zavatra misy fa de zay moa zany iray arony zay zao de iombona hitady zay hoe ahoana ny ahafahana mifanampy sy mifanohana na tiana na tsy tiana lalaina rana fison tsy maintsy mifamatotra foana zany amin'ilay antony zay ny samborana azy maromaro nareo mbola ho raisinay teninao faraparany ary ny teniko farany angamany de ozy aho hoe amin'ny sika rehetra izay mijoro amin'ny fahamarinana de fotoana zao a anehoana firaisankina ny fotoana ny fifidianana ohatra zao a de taka ny fijijana vary ho avahana ny tsiparifary ho avahana ny vary ary efa miavaka tsy mila hoe avahana akory ka ny fanontaniana de hoe rehefa tsy anao ianao a de iza moa zany ny anao azy iza no ijoro rehefa tsy ijoro ny malagasy fa ankehitriny a ny zavatra misy de arak'le nylazain'ny dadabe fahiny hoe ny azo ny tapaka ozy izy a de ny sampany miandany am'y vy ny azo ny tapaka de ny sampany miandany am'y vy fantatra reo zany sampany miandany am'y vy zany ary io no manapaka atsika menakavy io ko fanontaniana petrako am'izao androany zao satria manararoatra mahazo an'ity plateau ty alefaso mihitsy rehefa tsy hijoro ianao iza ny ijoro ary misaotra to makasitraka lalaina ranavison eo ianao nyteny eo de ho anatin'izany rehetrarehetra zany be dehibe any tokantrano any ny mandefa fanamariana samy hafa isan'izany nay hoe zava-dehibe ny fanamariany lalaina ranaviso teo mombany hoe nahoana ny tany zahay ny voasambotra asa tany ve ny mangingina misy précision samy hafa ihany koa to andray vahiny avy-tsika fa maromaro ny izy ato misy miteny ato ndry zany le malagasy mifanampy ao anatin'ny sarotra eto amin'ny ankavanako eto anjany avo miarabanao vehivavy hitako tam'le sary tam'le nalahatra tsy nitako manamaso iny tonga so eto amin'ny fandaharana angaretona arabaina velonaina somatsara aloha arabaina salama tsara ye miaraba ny mpanolotra ny fandaharana de miaraba atsika rehetra ny tokantrano tsirairay avy lalaina anjany avo fantanina nanahoana ny ainanao an'lay fisamborana fa naninona moa ianao no samborona de toy ny ahoana ny endrika nysehaon'lay izy ny fantaniana tiako valiana angambany hoe fa naninona zany samborona tao anatin'ny fotoana nasamborana ana aloha tsy haiko hoe naninona za ary hatramin'ny androany mbola tsy voavaly zay hoe fa naninona zany samborona satria raha ny zavatra nany samborana ana teo an-tanina renina taty tamin'ny 4 ora riva taty
ny samborana anay nraisina fotsiny andao ianao manaraka anay a zay zavatra hoe mipetraka any sotrano a toa de ndraisina hoe manaraka anay ny ainako an'le izy après teo aloha za tsy de naninona loatra satria nanaraka fotsiny tsy zava-patatra hoe inona aloha fa nanaraka nandeza avy eo a tonga tao amin'ny gendarme zany teo amin'izay avogaga hoe fa maninona ny fiampanganana no hoe nietraketraka tamin'ny mpitandro filaminana nanao herisetra ary miteny ratsy zay zavatra tsy ho ataoko mihitsy le izy satria raha antsika mahalala am'ireny zavatra iainantsika amin'ny aina aman-jery zavatra hitantsika ireny a tsy ho zavehivavy mihitsy a no andeha anao herisetra amina mpitandro filaminana satria ny atody tsy miady mambady raha ny fitenenana ary raha za tsy manana fitaovam-piadiana zareo manana raha ny fampanganana aloha zany hatreto a tsy zava-patatro ary laviko tanteraka mihitsy hoe fa maninona no zay zany mbola fanontaniana mipetraka hoe inona le antony satria raha ny samborana anany tsy tao amin'ny 13 mai fa taty tanina renina tamin'iny fotoana iny tamin'ny fotoana iny 4 novembre ianao ve fay ve zany zao nytiako tenena amle hoe fay ve ianao zao nanahoana ny fitraky an'ilay izy amin'ny fijerinao an'le hoe tokony ilay zotrandalana sy ny fitakiana samihafa izay ilana fijoroana eto amin'ny firenena amavehivavy ana aloha de misy kely ihany ny hoe lasa ohatrany hoe zavatra tsy apozinao amin'ny maha hoe fombehivavy fa raha zava-misy a ohatrany hoe maika vao manetanetana ny ao am-ponao na ataoko hoe zavatra tsy natao sy eritreretina ary ohatrany mamelona indray ohatrany misy loharano boboky a hiditra ao anatin'le le tontolo hoe tontolo hafa mihitsy nitondrananao a de lasa tsy maintsy miaina ianao hoe amin'izao fotoana zao zany za hoe miezaka zany manentana antsika vahoaka malagasy hoe tsy ho atao verimaina ny hetsika zay efa nataotsika ny zavatra rehetra nanenjehana anay satria raha ohatra jerena zao a za folo mianadary eo ohatrany hoe natao exemple ho atsika rehetra tao anatina tolona lasa ohatrany hoe zay ny natao sorona voalohany ny tenako moa zany de vehivavy voalohany a voasambotra tao anatina hetsika ny hitako aloha sy ny voajeriko tanina tena manjery tsy haiko hoe marina ve zay de atreto za de manentana foana andao tsy atao verimaina ary tsy atao raha ny zava-misy ankehitriny tsy tokony fampiandry ihany sika ary tsy tokony anao hoe fampiteniteny eny anany fa raisitsika ny andraikitra ahoana ny anavotana ny firenena indray a mba tsika no avy ny firenena ary tsika mbola vao manomboka miaina isika fa tsy hoe olona efa vita akory marina tsara jerenareo raha nietsika ao anatin'ny reny amin'ny 10 candidat reny zafady olona efa olon-dehibe a mahatsapa fiainana ary miaina ary reny olo reny normalement raha ny tena izy tsy tokony hitolona fa tsika tanora no tsika no avy firenena de reny no ataontsika fangalantsika tahaka zany ao anatin'ilay izy ny fanontaniana manaraka ny hoe ahoana ny fiatraikany taty amina raha ny anahy manokana zao ny tena nisy fiatraikany goavana mihitsy satria teo amin'ny asako a de lasa nisy nanararoatra tao aminatin'ny fotoana na voasambotra anahy lasa nisy namaky ny tsenako a ary naverezana entana rehetra tao anatina toeram-pivarotako a tsy nisy tsony ny entana tao hatramina kifafa varavaram-by de zany zavatra zany isan'ny mampalahelo nefa ny eto manentana antsika vahoaka malagasy hoe tsika tsikivy marina fa miverina zéro za manokana zao miverina zéro satria amin'izao fotoana zao a tsy anasa araky ny zava-misy satria ny zavatra rehetra ivelomako isan'andro a tonga de lasa vida zany tsisy tsony na ny fo ampiasaiko na ny zavatra rehetra tao a verina zéro fa tsika tsikivy a tsika mbola manentana ny firaisakinantsika vahoaka malagasy a amin'ny firaisakina fifanampiana fanavotana ny firenena indray anjany avo atsika miaino onja-peo any atao akaiky eto izy mangano ano izy no sady miresaka
miresaka mifoy ilay vehivavy reny mpianakaviana fantaniko farany anjany avo manao ahoana ny everinao zany fa tokony fiovana entina zao tolona izy roa ny collectif de candidat izay atao hoe nanamarika ny fiainanao manokana mihitsy zany satria tao anatin'izay ianao no voasambotra ny ainany zany hoe miakamidiny eny amin'ny fitsarana izany fiovana ohatrany ahoana ny andrasanao ho an'ny firenetsika oe araky ny zavatra angatantsika foana moa de hoe ny anavotana indray a Madagasikara de raha oariko amina manokana zao le hoe teo amin'ny toerana ray zany de mibataina anaketo amin'ny toerana ray zay zavatra zay aloha de anisan'ny fiovana ray ho ana manokana de tiako tsika vahoaka malagasy hoe ndao isika navitra tsy ho atao verimaina ny ezaka zay efa natomboka de andao tsika hiara-navitra indray za manantena hoe tsy maintsy ho avitra Madagasikara marina de marina amin'ny zava-misy ankehitriny fa lasaka katerentsika fa ny zava-misy ankehitriny tsy kifitsika tsika ny andao ampahery sy andao anavitra indray Madagasikara de manantena fa tsy ho verimaina zany teniko zany na de tsy mahay miresaka ary de mba nisy apahany kely voaray anareo any atokantrano sy ny vahoaka malagasy zay afaka mihaino atsika mankasitraka anjany avo misotranao nanana an'izay herim-po asain'izay niakatra plateau ny eto amin'ny angaredina moa malaza hoe zay teny efa mahay miresaka de vitsivitsy ny sa de mirary sondrindry miezaka foana amitsika mampitsiky anao satria tsapako be zany lay hoe tena zavatra mafy be miatraiky amin'ny tena fa bon courage aminao avy de misaotra indrindra ihany koa amin'ny fijoroana ho an'nytanindrazana fa tena zava-dehibe zany fitaratra ho an'ireo lay olona maro samihafa zay manao hoe excuse foana le fitadiavana isan'andro hoe zay zao de sitraka indrindra anjany hafa ie makasitraka anao nanolotra fandarana de makasitraka atsika ny tokantrano tsirairay avy mirary soindrindra raha beaja andriana tenaina avy ato amin'ny akaviako ato mbola olo-pirenena ihany koa zay ray tamin'ireo voasambotra ihany koa atao anatin'ireny fotoana samihafa reny miaraba anao tonga soa eto amin'ny fandarana angaredina aloha voalohany iny aloha zany de miaraban'ny mpanolotra fandarana Andriamato Enkaja sy Andriamato Vaniry tena moa pirenena tsy afaka ny tazana fotsiny raha-pirenena sady efa mpitarika teny akaso teny tsika tamin'ny resaka mpianatsy reny tsy afaka ny petraka fotsiny tsika zany manoloana ny foto-kevitra tokony no toanana aloha mihitsy ty bataina oety aloha fa manjary ty zavatra ataotsika kely ohatry zao ty de am'izay mazava tsara namana technicienne mety fe ao ary manoloana ny hevitra tokony ho toanana ka mahasoa an'le vahoaka malagasy 5 tapitrisa ka raha tena izay le izy de toanana le hevitra fa tsisy tenenina fotsiny le 5 tapitrisa isaka mihetsika raha biaja ndrena tenaina le contexte na ilay hodidin'ilay zava-nitranga ny samborana anao toy ny ahoana zay le zavatra anseho mihitsy zany mba tiako hiverenanao kely satria itsika mantsy ianao zao ndre mpianakaviana sy sisa niakatra eto amin'ny plateau de be dehibe zany mpijery atsika tsy maintsy maka référence ihany hoe za ve de eo ambakany io ohatrany ahoana le zavatra nitranga manoloana n'ilay raharaha zavatra nitranga moa zany manoloana le raharaha samborana anazy zany tena moa géologue ary prévu anao prospection minier dans une semaine ny tena ka ianao moa rehefa anao prospection minier zany tsy maintsy mila matériel karakarain momanina anisan'izany le talkiolki netiko iny sy iny nampiavaka anazy tona talkiolki le talkiolki telo taona nefa nananako any efa taona mety tsy haritra tsony kosa angamba batterie an'izany tsy de ateza tsony satria mahavitana herinandro any amin'ny carrero tsy maintsy préparena zany géologue de formation ianao géologue za teny akaso de tsy maintsy miprépare an'io zany satria io mba anisan'ny atoako mba vitana une semaine ny lampiny io tsy maintsy anamboatra telefôna tsy maintsy prépareko ny telefônako rehefa nandeha zany ka nandeha tao ampitity fitesy satria io misy mpanamboatra telefôna misy mpivarotra talkiolki taloha reny io mety so de mahita batterie ka iny miverina andeha ody teo amin'ny fasan'ireny aro misy an'ny misy mpitandro filamine avy any ambony afany no voasambotra no samboriny zareo no le talkiolki ahoana zay mihetsika anao izy aloha de tsy netsika de savana de nisy talkiolki
ary efa nyteneniko taminy talikolo ty sakaraha toy ny noko ty rehefa any amin'ny carrière ndraindray misy délestage moa raha mahita ny délestage isaky mesika ndraindray indimy ao anatin'ny ndray andro de ampisako ny délestage koa io ny antotorako an'io andao anao manaraka anay ozy izy nanaraka ny tena ary ny tena rehefa nanaraka tsy de anohatra ampitany filaminana armée tsy de anompo ampitany filaminana satria ny na constitution rege mame an'izany hoe tsy afaka manompo atao olona ny andalambe ahoana moa fomba nipatena ampitany filaminana na ikasihan'ny tena ampitany filaminana fa zay nefa ny ampanganana zay ny inculpation antsika de zava-kely rehefa natao ny ino izy ty recherche momba ny talikely ky teny amin'ny brigade de recherche de nyteny izy hoe io izy tsisy communication tsisy fréquence io nazava le izy zany ya biaja ny zavatra niainana tamin'izy moa zany taorinan'iny mety nanasarotra kely anao ihany le fisiny le hoe takeo alkifa talikeo alkifa taorinan'izay nanahoana ny asa nanahoana ny fandraisan'ny fiarahamonina sy ny sisy satria anisan'le niseho ianareo tamin'ny aina manjery sy ny tambazotra sosialy voasambotra sora-petsaka momba ny asa moa zany ny prospection fanajanona moa zany satria efa lelidele fanarana tamin'le partenaire tena janona iny fandraisan'ny fiarahamonina moa zany ampanatry tena ny tenenina fa fiarahamonina misy makahery manakivo moa tsy ferana fa tsy atao makivo zany fa ny foto-kevitra mahasomby vahoaka malagasy tsy maintsy tohanana ianao ve naizanona zany akoatran'le hoe nisy asa nataonao teny tsy hoe asa moa zany fa nisy dina ataonao teny Tsaralalàna ianao ve naizanona zany ary nanaraka tsara le foto-kevitra lay collectif de candidat iny efa teny averiko matetiky iny foto-kevitra ka mahasomby vahoaka malagasy 5 tapitrisa tsy maintsy tohanana ny akoatr'izay moa zany tsy haiko moa zany foto-kevitra ny tohanantsika zany ny tena marina rehefa mahasoa na tsy ary nareo fa nijery tsara ny collectif ave sy ireo mpiara-dia iny moa zany mbola manaty samy fisaorana sy fakatelemana satria ny collectif moa tsy nitazana fotsiny mbola name avocat izy ny malagasy tsy nitazana fotsiny fa mbola name fakaherezana atao ny tondra voatsirambony tanana isorana be tabe rapport an-tsaina fa Andriamanitra ny amala zany fa tsy vitanay zany tsy vitanay mamaly zany atry eny hatramin'ny avany ivelany ary mba name fakaherezana de isorana be tabe atsika rehetrarehetra zany eny azy andriamato biaja andriana tenaina misaotra anao navahiny tato anatin'ny fandaharan'angaretina tamin'ity atoandro ty makasitraka ny lalaina rana ivosoa makasitraka ny anjany avy ihany koa makasitraka ny namana mbola misy feo mbadika zany izy telo mena tany solo tena azy raika amin'ny folo okary faniraza famanatany tena alohan'ny elan'ny Beaja vetivety kely misy zahatra tena nanitikitika ty Beaja dia nahoana zany nitoyany vity ny fifidianana sy ny rehetrarehetra mbola mifankahiteny ihany nareo maro mena davosambotra sy ny sisa asa mba mety manana tsipiteny ianao hoan'ny malagasy satria ianareo mety hoe anisan'ny niaran'izay fisamborona sy ny sisa zay kanefa mba manana mba ambara ihany manoloana an'le tolona makasika an'izay moa zany de efa nanomana mihitsy zany zay le voatazona zany tamin'ny esikiny na ny amin'ny moavy na ny taloha fa anangana fikambanana zany fiarovana an'le manaraka zany sy ny taloha fikambanana resaka hoe voafonja moa zany na voatazona resaka ara-politika atsika mba ilaina fiarovana koa izy na izany ary mba ireo solidarité atsika fa mijorotsika fa ny sasa-masy mieritreritra hoe sy reny any rehefa tsy sahy joro tsony reny foto-kevitra tsy maintsy tohanana ary tsy maintsy jorona foto-kevitra zany de zay vonona noana foto-kevitra fampandrosona amin'ny Madagasikara sy ny vahoaka aminy ny foto-kevitra tsy maintsy tohanana ary tsy maintsy ijoroana ny foto-kevitra teknisianina be andriamato Beaja andriana tenaina fa hitantaratra ao anatiny lay ataontsika hoe fahamasahana maha-olo-pirenena azy masaka ra-poto-kevitra dia manavaka an'ilay hoe ty raha tsotra fa ty raha-pirenena de ty raha-mbahoaka ao anatin'izay zay mihitsy le toerana andrasana ho amin'ny olo-pirenena tsirairay avy fa de ankasitrahana ianareo telo menada zany misy olo-tenany maro dia irariana Beaja andriana tenaina tafajoro araka tokony izy ny fikambanana satria dia ny zavatra anga teto amin'ny firenena zany
de ahitantsika taratra mihitsy hoe tena mila rovana tsarona nisy faneho-kevitry ny ministre serasera teo aloha fanirina zafy manatany amomba le nisy voatifitra de koka be zany le teto amin'ny tarehan'lay ray mpianakaviana naratra mafy de nyfanotanenana petra ny rangareto de hoe inona zao ny tombontsoa azo avy amin'iny de mitondra inona zao zany zay zany le zavatra manahirana de nahenontsika teo ny fananjavan'ny piaja ndrena tena ina hoe mila manangana fikamana zay mihitsy ange zany le mila hijoroana satria tena ivaivain'ny olona ny fahavoazana rehefa iaran'ny herisetra ianao zany rehefa olona eo amin'ny fahefana zany de tena tsy tokony apetraka fotsiny am'izao zany fa anararotana moa zany fa nirazafy manatany atsiarovantsika manokana ary tsy maintsy hitondrana fa makafakana ihany koa mikasika ireo rehetra naratra sy misamborona ireo zay mitondra takaitra na tiana na tsy tiany reny lavaka be amin'ny tarehany le ray aman-dreny reny hoentina mandramaty reny ratra any amin'ny loha ratra any amin'ny fe misy olatra atsiarovana foana ny zava-mitrangy reny ary tena mipetraka eo amin'ny tantara zany rehetrarehetra izany dia everitsika fa tsy tokony hoadinony satria malagasy daholo izy reny fa nirazafana lizange ny a zany a raha ohatra ka tsy mpitolona zany no miresaka lafin-zavatra ohatran'izany a de everiko le izy hoe zavatra mety mba resatresaka hafa mihitsy ivelan'le adevitra fantatra fa raha ohatra ka olona nandray anjara tamina endriky ny tolona mifandimby sy mifanesy tam'izay fomba nytolomany teto amin'ny firenena no manana fomba fijery zay everina zany fa ohatran'izany de hoy za hoe ndrandray le endriky ny fahefana mihitsy no manahirana zany eto Madagasikara ny anjatra tiako tenena inkatsa de zao tsarotsika tsara raha ny zavatra antranga teria tamena dia nisy kandida naratra filoha marikaravalomanana naratra député fetra ary tsarotsika tsara nisy reny mpianakaviana tena naratra mivatany tratran'le pitiby ray manontolo zany nyvatany zany de nisy ray mpianakaviana naratra tetenkibony naratra ny tany naratra ny tena vo tena kaiky maso tsarotsika le tena tamena ny tena amboda de ny kandida Andro Robel ho alefatsika eo feoany rehefa aveo fa nalefatsika samy nanaoanake tata dia ny kandidata Ina Razafinjoelina naratra misy olom-pirenena vitsivitsy naratra tam'ireny a tsarotsika tsara tamy toliarako inge nisy etsika de nisy raha matoa tena ny voadra ny tongony naratra tena naratra ny tongony avisa havanana iny a marobe ny zavatra nitranga zany taorinan reny zany a dia hitatsika ny tany itosy hitatsika ihany koa ny zavatra nitranga teny amin'ny faritra bioririka sy manodidina 4 novembre reny moa zany tena marobe de marobe ny septry ny lacrymogène zany zany hoe nisy raha latsaka tamin'ny tolona zay no tanterahana natao ny collectif de candidat moa zany mialohany fahenina ambin'ny folo ny volana novembre reny misy reny mpianakaviana namony any na de tsy tiany le eo anivo ny fitondrana raha nyresadresahana am'izany hoe tsisy maty tamin'iny de nisy fijoroana vavolombelona nalefatsika le vidéo enkatsa tamin'iny amin'ny hoe tena nitotona mihitsy ange le bomba teo akaiky ny trano teo ary le olona efa sepitra le olona efa marary tsy nahazaka n'lay firevitra lay bomba sy lay setroka netiny zany a de nitarika fahafatesana an'le olona zany rehetrarehetra zany adevitra be ny resaka zay nandeha tamin'iny fotoana andro iny fa zay aloha ny fe na hoe trangam-bavao de tsy maintsy nresahana le izy ka reny ratra samihafa tranga samihafa teny amamasina ihany ko teny le naratra n'le ray mpianakaviana asa Jean-Marie Moussa izy ny anarany mipetraka any ambony raha reny dia anisany zany reny voarakitra eo anatrehany tantara avokoatra ny rehetrarehetra eny teny ananina teny bioririka teny nisy mpanao gazety naratra teny atamena mpanao gazety Germaine Menjanary ny MBS naratra misy mpanao gazety ny ABC ihany ko zany zavatra nitrangy zany ahoana ny fomba anadinony ao anatrehany tolona zany trangan-javatra rehetrarehetra zany nisy voasambotra hatramina mpiambina aza ana filohan'ny repoblika teo aloha mpamilina filohan'ny repoblika nokaroina tao anatin'ny jamitolona zany olona nienjehana tany anterina misy azy ary faraparany teo zao Christian Tabera zany rehetrarehetra zany zany entina ilazana ny amina hoe raha toka ho very momoka sy ho raraka anoany fotsiny reny raha latsaka reny
re mety hoe ainana fo ireny, re mety hoe niarany na zaza reny, ary mety mbola misy mitsabo teny am'izao fotoana zao sy olona ny samborona ary daroka nahazo azy. Anisan'izany zao depute fetra mangana ny vatany, de sika hoe tsisy varany zany ny atrehana an'le tolona raha ohatra ka matimomoka teo anatrehany raha latsaka, teo anatrehany ny daroka samihafa sy ny vony samihafa, ary teo anatrehany telo mahery sy ny setrasetra samihafa nandritra reny fotoana rehetra reny. Fa mbola zava-dehibe ho sika nahazo an'le tokoky avy an'nivo le collectif de candidat hoe ho an'ny vahoaka malagasy ny tolona ary mijoro eny amin'ny seratra rehetra samihafa zany. Eo foana le etondratsika amin'ny adevitra ny aminy hoe ahoana ny endrim-pijoroana, tsy hoe sanatriky kory ny ray mandeha ny mantavary de andevitsotro be, tsy ohatran'izany ny fomba fanaovana ny tolona politika maneran-tany. Fa misy eo amin'ny endro maro samihafa ny endriky ny tolona politika, indrindra tsy fametrahana olona iray amin'ny fanjakana no ady atao, fa tolona ho an'le fiandrianam-pirenena sy le fahafahan'ilay Madagasikara. Samihafa manko zay nikajara koto manatsoa. Tsy hoe ndao analan'ity olona ity tsika de ametraka ny rakoto. Manjary tehiverina manko tany amin'ny tantara ndraiky amin'ny 1970 satria rehefa nisy ny fananganana gouvernement insurrectionnel sy fananganana fanjakana teny amin'ny kianjan'ny 13 tamin'izany fotoana andrany, zay ntakiny teo anivon'ny Hervelona hoe miala Andriamatody de Ratsiraka dia nanangana mpitatana ny teny anivon'ny mpitolona teny amin'ny kianjan'ny 13 tantara ny resahantsika amin'izany. De teny natsangana ny général Rakoto Sanjon taiofa lasako razana, teny no nomena andraikitra ny président Zafy Albert ary nitsangana ny gouvernement tateny. Taty aorina za tsy resaka ny tantarany diso sy ny sisa tsony hoe sy volona nitrana ny tolona, fa nahafahana nametraka ny convention 31 octobre tao amin'ny panorama ny hoe ity ny haute autorité de l'État atsangatsika, ity ny CRES atsangatsika, de zao ny fomba hitantanana ny firenena. Fa ity zany enkatsa tena hoe ahoana no amerenana an'le Madagasikara ho an'ny malagasy, ahoana ny tazomana n'ty Madagasikara ty tsy ho ambany jigo an'le vahiny, ary tsy misy sarisarim-bahiny hitatana an'le Madagasikara sy hitsiritra anandronandroka an'le malagasy, anao teniteny mahery an'le malagasy, anambambaka an'le malagasy, ka mety olona ray na roa no hita mitatana an'le firenena, fa ao ambadika io misy kemitso be da be milalao manao PlayStation na ao ambadika zany adevitra zany, ao ambadika io misy mena sofina be da be milalao an'le revy manao PlayStation, fa tsangan'olona fotsiny eto aloha zany ene le manahirana e. Ary zay le mandray mahatonga atsika heritreritra ny aminy hoe de ahoana re hoe dadabe nampoina raha nisy connexion nahafahana nahazo azy manoloana zao situation eto Madagasikara zao. Manahoana re dadabe andrenjakany, manahoana re mpanjaka toerany raha mba afaka nyresaka ny situation misy a Madagasikara, manahoana re ry manalina rivo sy reoa ray aman-dreny samihafa zay niado an'ty Madagasikara ty, raha ohatra ka afaka mitantara mitanisa ny zava-misy iainany zany. Tsy fantatro ry bebe rabodo, ry bebe mavo, mpanjaka zany resahako zany a, ry bebe razafin-drahety rehefa nidaroany vazaha ny aingeny Fordisen anaty rovo ny gogogogo ny tomany tsy nety ny ala ny lapa, zany ny tantara teto. Tomany razafin-drahety tiako Madagasikara aty tsy aly eto ah, tonga moa mipisolelaka mpanakaiky vahiny na mpandry adrisa na mpanaiky azy tsy maintsy ny avy na taratasy atsangano ny saina fotse milavoly efony efa resitsika tany Andriba hatrany farany aby bebe razafin-drahety. Mbola misy malagasy nijoro tany ambadika tany, fa mba ahafahana mampangina vava an'le malagasy nijoro de nalay ny dadabe ray n'Andriamampandry sy raha tsy mamanga prince
ndao atao poto reto mba ho hitanreto malagasy eo mbola metsiketsika reto fefatsika zao ny tanàna de sanatri ve tsia tsy ho resa amin'ny tany ny malagasy tsia mbola afaka mamondrona sy manambatra ny hery ny malagasy rehefa na eno lefa nazavana izy sy telomena dady teo enikajy de taitra sy talanja ihany amin'ny hoe tataky izao ny fomba ny samborana anay fa zao ny zava-dehibe eo anatin'ny zatra ny teneny izy reo hoe ohatry ny tamin'ny toerana hafa nisanay de nentina tamin'ny toerana hafa de vo maika hijoro iroborobo ary de teo zao tsika na eno beaja teo sy beaja teo anangana fikambanana zay ohatry n'zany le endrik'ilay tolona ohatry n'zany lay fiaingan'lay ady tsy hoe ady mangatsika gery froady akory ny ty fa zao ady iombonana eo anatrehany zava-misy eto amintsika mba tsy ho adinodino fa misy olona tokony tsy ho valy tena ny candidaturany nefa candidat mba tsy ho adinodino ny zavatra tsy nety nataon'zany gouvernement collégial zany nataon'ny ACC nataon'ny CENI ary indrindrandrindra ny coup d'état institutionnel ny fanerenana tsy maintsy andehanana any am'zany fifidianana zany ny zavatra nytolomana am'izao fotoana zao tsika moa misy vaovao kely samy hafa mba rerentsika hoe de mbitaka angeny sasany any ambadika any de mandeha ny whisky ao alefa ntsaka sy ny retraretra ndray manidiniditra any miaraka ny tena GDC sy ny sisa any ambadimbadika any de hafahafa fidirany endrika hoe de mbola atsika zao no mitatana de mety tsara mety mandeha ny tanàna zany ny fomba firesaka any naomby le malety naomby mety tsara ny tena manja nipetrapetraka ny stratégie tamin'iny ohatsy ny sasany any ambadika any de mba mamariparitra ndray ny tany ary zao hekitara ndray ny atsika mamariparitra ary ndray ho azitsika ndray ny jugement ohatran'zao mamariparitra ndray ny permis ohatran'zao sy ny sisa de efa miperapetraka amin'ny marché any ambadika any zany anery malagasy ny enjeu ka zany azonao ny anjaranao tena mpiandohana de manao raha manana investissement ianao de zao manao casse-point ianao zany mba anjaranao raha manana investissement ianao de manao gargote ianao epigargote ianao composé sy lasopy mba anjaranao de tany kely ianao za raha fa misy 4 mètres carré zany mba anjaranao ny fasanao ary resoriny eo amin'ny taninao ianao ndray ny antanina fa izy zany nametraka anareo teto nefa ianao de mirerefa malagasy nefa narainje tsy anananao za tsy teny ray di fa rainje tsy anananao ka ny afany nefa milibako de rehefa mitolona am'zany le malagasy de neverina fa diso lalana mpanakorotana tsy ty fandrosoana nefa fantatra fa iza ny te hibodo no nahazo tombontsoa an'le fitantanana le firenena de mametraka fanontaniantsika zany zao de hibaby an'le 151 millions d'euros am'le téléphérique zany vaoka malagasy hibaby am'le vola anaovana an'le tanamasoandro zany vaoka malagasy hibaby am'le vola anaovana an'lay autoroute zany vaoka malagasy hibaby am'le vola tadiaviny etseroa anaovana flyover zany anaovana an'lay projet miely maro samihafa zay tsy mitondra makaiza jirama efa potipotika iny fa misy jirama sopo ny airmady moa efa tsy hainao tsony na mbola airmady miexiste anany Madagascar Airlines nefa samy fahita ahoana lefa ran'le knapsa zany ahoana lefa ran'le secrène ahoana lefa ran'le croma zany rehetrarehetra zany manahirana mbola misy azo antenaina ve ny amin'ny sonapara inona zany rehetrarehetra zany satria misy migere ny action amin'ny Madagasikara nenivony reny orinasa samy hafa reny miresaka an'zany tsika satria efa avy nitranga teo aloha daholo zany seho rehetrarehetra zany mety nisy zavatra tsy niseho fa mety hoe resahantsika le izy mba hahafahana ny anticiper an'le situation hoe na reto olo reto ano ny lalana tahaka n'le revony teo aloha manko zany zao de mbola nisy an'le excuse ny aminy hoe ka nisy covid de misy an'le crise internationale la crise mondiale
zay ny antony nahatonga zao de nisy guerre ny Ukraine sy Russie e fa asa ndray ny excuse amty engany io a mbola andeha ny vokatra ny anevony seni résultat provisoire inkatsa zay vao mandeha ny anevony ACC mbola isy raiky ety any ko ary eo tsika de mientrehitra mihitsy ny amina hoe iza manakolazaina mikasika ny fifidianana natao amboletra iny natao amin'ny fomba andetrezana iny tokony ijoro reny olona rehetrarehetra reny indrindra enkatsa ahoany ty filaharam-be tsery manerana amin'ny faritany ty Tomasina Mahajanga Antananarivo sy ny sisa de rehefa enonao ny interview ataon'ny mpanao-gazety de hoe ay zao zany da miandry vola avao fa misy nampanatenaina iay zany de misy taratasy kely menanay zany ngely am'le reportage de zay ty moa zany natsona de hoe misy taratasy kely ohatran'zao de milahatra eto zay de misy sasany de hoe mena vola ony sy ny sisa ahoany zany zay ngely corruption électorale raha ohatra ka misy fanambazana ara-bola mihitsy e mbola mifandray am'le fifidianana le vola omena corruption électorale ny anara zany kolkolera mpifidianana risque na disqualification ana candidat zay manao an'izany de ho tazanina fotsiny ve zany tarika na disqualification ana candidat zany raha ohatra ka misy ifandraisany tam'le fifidianana tamin'ny 16 novembre io filaharany etseroa io fa aminonafo moa ny ambadika any de hoe tinge karatry ny mampiambana ka naninona tsy natao taloha lavitra amin'ny fifidianana zany e de tsisy mifampidipiditra fa maninona am'izao voazaraina taorina fifidianana mitangorona ny olona de manatena zavatra misy article maro be moa mivoaka any amin'ny gazety na online any nkajana any amina fanio-kevitra samy hafa any am'le hoe fanambazana sisisa ary tsika tetina maky gazety Le Monde iny Siratolo-Janahary raha tsy diso ndresahan'ny Le Monde mihitsy ny aminy hoe mbola misy fanambazan-javatra ary anisan'ny olana tamin'ny fifidianana iny ka raha ohatra voaprofo fa misy moyen zaraina zay mety ho tambony nandritry ny fifidianana tanterahana farany teo ary manodidididina zany ny adevitra ataonao inona tokoa moa lahara-taribiny olona ataonao inona koa tifitifirina sary ny olona de tenenina hoe tazomy ty de rehefa tonga fe aoriny fifidianana de miverena fantatra nge fomba fiasan'reto olo reto mode opératoirany fa zany dia tonga amina disqualification na candidat zany satria kolkolera-pifidianana zany tsy azo sandaina vola tsy azo sandaina zavatra ny safidy ny olo-pirenena mazavo zay ka mametraka an'izany fanontaniana zany tsika enkajy tsy fantatsika moa iza ny tandrify an'izany reo mpanara-maso ny fifidianana ave manana fahefana am'izany de collectif de candidat ave manana fahefana ireo antsona hoe manana intérêt agir zany zay amin'ny raha tahaka an'izao dia aposihana mihitsy hitondra fitorina e fa tsy avela mandehandeha hoany fotsiny e le izy koa nge sady fanampianan'le vahoaka mba tsy ho voambaka tsonyle tompoko ny malagasy zay manko mba tsika tsy mametsiny say mihitsy le saika resako sahirana le vahoaka e na tsika mirahalara sahirana amy resaka le satria ny olona zany fa nira zafy manatany de ka zay any tena mba fantatrareo moa zay nge indray mandeha sisa no misakafo tena marina tepetepeny amreo olona reo ny tena zarazana-panatenaina an'le vola de mba zany hoe tena tsy mahajery lavitra tsony ny olona zany ary tsy sitrapony zay fa tena misy zava-mitranga ihany eo manery azy kanefa rehefa mijery ny taranaka ianao de tsy maintsy mametraka ihany mbolina tabatra ny adevitra fa nira zafy manatany amin'ny hoe misy karazana fanapahan-kevitra diso toerana ny fanekenany reny zavatra reny na maiton'inona azy anoho ny fantrana am'izao fotaon'izao satria mamotika karazana manao suicide indirecta ihany mamony tena akolaka ihany ianao satria tena le taranaka mihitsy zany no natao to karazana takalo am'lay atao hoe fomba mampanao tahaka an'ireny zany hoe na tiana na tsy tiana dia misy fiatraikany amin'ny fanapahan-kevitra samihafa fitondrana ny tany sy ny firenena ny firotsahana am'izany de miantso mihitsy tsika aloha zany mba hanitsina an'le izy satria tsy ny olo-pirenena mihitsy ny andeha omena tsiny fa victime ohatra ny victime rehetra koa izy ireo na eo aza le hoe un peuple qui misy hoe ny vahoaka zay mangina manoloana ny fanambakana azy de tsy victime akory fa praitsy kombakomba complice ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa
miantso zany a mba ho fanitsinana zany rehetrarehetra zany satria tsy fanometsina eto tsika ny raha koa tsy mijanona ny fiainam-pirenena tsy mijanona fa mandroso foana ireo manana ny tombon-da samihafa mba hijoro hitory anao ny hevitra rehetrarehetra zany a mahalonana zany nandray zay nandray anjara tamin'ny fifidianana zany hoe mazava ho azy moa zany candidat citendradena solony haiko isan'izany ny anivon'ny collectif de candidat ihany koa izay nisy ny fidy satria na tsy nanao propagande arangely teny amin'ny collectif fa ny raha zava-manantany be de be ihany no ny fidy aniza raha koa tsy raha vesy randry tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny filarana vonjomaiky aza moa zao ny eo anivon'ny seni dia eo zany mifanakaikikaiky eo rajoel raha valomanana randrena solony haiko raha ohatra ka jerentsika zany le filarana vonjomaika am'izao fotoana zao zay ady hevitra be moa zany mikasika an'le izy hoe aonasana fa reny le hoe manana intérêt agir zany manoloana n'lay fandikandalana fa tena marina ny nambaranao teo hoe vaovaopirofo fa misy ny ataotsika hoe kolikoly raha-pifidianana ka misy fividianana nataona candidat ray safidy ny dikan'izay tena any amina tena hoe fandatsahana andalana disqualification an'le candidat mihitsy a ny sazy mifanandrify am'zany ary tena tokony ho jerena akaiky ny mikasika an'zany zavatra zany fa be deaibe reny ny profo efa nambarantsika maly moa zany hoe reo le olona fa milahatra manahirana no miaino an'izany fa mbola ady hevitra hafa koa fa nirana zafa manantaniny hoe volaniza de vola aviaiza moa ilay resahana amy raharaha tahaka an'ireny zay lafiny zay ndray zany a travail journalistique goavana be moa zany tsy maintsy ataotsika satria tena tao anatin'ny fifidianana maro samihafa natrena teto amin'ny firenena zany de tsy mbola nisy endrika fampelezakevitra sy rarahana ady vola ohatra ny tamin'ity ndray mandeha ty fanira zafy manantany ampiasaiko mihitsy le voambolana hoe ady vola talohan'ny fifidianana misy resa-bola vita koa le fifidianana io ndray ko mbola misy milahatra tena ady vola mihitsy le izy rangaty ohatrany hoe aiza am'izay ny volanay fa efa ny fidifalany eny manahirana be mieritreritra an'izany de izay zany le mila asogadina de mila jerenany amin'ny hoe fa vola hoana moa zao a ty misy zavatra anankiray zany tena manahirana ny saiko mihitsy ny tosika fameno fantatritsika ve ny historique an'le hoe tosika fameno hoe inona koa moa le ny vaditsinjo hoe tsarotsika tsara nanomboka ny covid tam'izany dia nisy lobina nisy fifampiresana zany any ambadika samihafany fifandraisendraritra natao tamin'ny mpiaramombinatoka sy ny mpamatsy vola hoe tena mila filet de sécurité fa tena ilay confinement any namodika fiarina samihafa de ny gouvernement sy ny bailleur zany no miresaka de mifandraisy lahatra de hoe tiarany fanampiana de hoe mipotra le tosika fameno zany a de mipotra le vaditsinjo a de nalefa le hoe rahetsa de vary ray gony tapagony sasany menaka sy ny sisa zany tao anatiny zany hoe contrat bailleur sy gouvernement zany le tosika fameno sy lay vaditsinjo sy ny sisa tam'ireny ny mpamatsy vola sy ny mpitondra zany no mifanaraka zany hoe vola azo amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny vahoaka malagasy le izy faniranazazy manatany midikan'izay tsy hoe contrat na bailleur sy parti politique de ty misy parti politique anankiray de manana mpikambana be deaibe asahirana fa mba ome famatsim-bola ho zarako amin'ny mpikambana tsy zay le izy fa tena fifanarahana amin'ilay hoe bailleur ny mpamatsy vola zany a sy ny gouvernement le izy ny gouvernement no mahita le vahoaka malagasy ny mpitondra matsy ary zay ny nanahirana tamin'ity mandat ty fanira zafy manantany ny mpitondra tamin'ity mandat ty ary nanompiatsika hoe zany filohampirenena mibalady araky ny tanàna manao loko politique zany eny zany biro-panjakana lokona parti politique zany eny manahirana mieritreritra an'izany satria ny pila raharaha amin'ny fanjakana de ny vahoaka ary ny vahoaka tsy tazanina hoe pombaniza na pombaniza na membre na parti politique satsia rehefa mila raharaha amina fanjakana le neutralité de l'administration resahatsika tam'izany fa ity zany de mipetraka ihany koa fanontaniana hoe tena ahoana ny fandehany fa raha ohatra reny le fanazavana mandehandeany reny hoe de azo tosika fameno nareo azo an'izao nareo de omena an'le carte ma TGV de omena an'le sandany de hoe fidiorana tena mivilana tanteraka ane zany nampiasana an'le tosika fameno raha sanatria nandeha tam'izany le izy tena mivilana tanteraka satria ny principe an'ireny de hoe ninonina fironana ara-politika anao rehefa vahoaka malagasy ianao ka
feno fepetrany amin'ny hoe mila fanampiana ianao filet de sécurité filet social de tsy jerena ianao amina loko politika anao sinsisy fa ilay fanjakana izay manao ny asa fitsinjovana ny vahoaka mampitovy ny vahoaka rehetrarehetra no manampy ianao amin'ny alalan'le vola azo avy amin'ny mpiaramombonantoka ho an'ny praitandrazana rehetra tsy hanavahana de zany rehetrarehetra zany fanontaniana ampiarakintsika fanirira zafy manantany satria nisy tromperie koa zany tao raha ohatra ka hoentina am'izay le izy hoe tena ity ilay tosika efameno dia amboamboarina ny fomba izarana azy azahoana tombon-dahany manokana any amina resaka voka-pifidianana raha to zany ka zay no mitranga de etotsika zany de manainga ny rehetra hoe mba mila tena azavainy zany e mila tena avoaka zany e de zay le nambarako teo hoe travail journalistika mila ataotsika koa zany fa ny razafy manantany fa akoatran'izay mahasa fanaovan-gazety fikarohana ny vaovao zay de ireo zay tomponatoka amin'ny hoe tokony isy mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana tokony isy mangarahara ary takina ny mangarahara amin'ny ataotsika hoe raharaha mifandraika mifamatotra amin'ny resaka volam-bahoaka dia tokony saro-piaro ihany koa am'izany tranga samy hafa izany fa niry zafy manantany satria tena hoe raharaha-pirenena tam'ireny coronavirus ny sisy reny ny be de be ny taraina hoe tsy nahazo an'le tosika famino hoe tena misy olona tokony mahazo fa tsy nahazo an'izao de aty amina otran'izao sotran'izao ihany mahazo an'izao sotran'izao sotran'izao e tam'ireny fotoana ireny e ary tsika rehefa nivoaka le commission d'enquête nataony teonivony atermirandolona tam'izany ny resaka hoe nakaita ny volan'ny covid satria misy volan'ny covid ange mandeha any amin'ilay resaka hoe fanampiana ara-tsosialy sy ny sisa de nisy tsisy toy an'lay izy hatram'izao de mametraka fanontaniana ange tsika efa nirazafy manantany hoe so mba le volan'ny covid tarity lasa nakatity de milahatra ny rehetrarehetra vita le fifidianana apetrakatsika zany fanontaniana zany satria tsisy tena fanazavana mikasika an'izany de io moa manahirana misy raharaha tao ministère ny fahasalamana de nisy nahita ohatran'izao fa ravinambinina reny ny akanidina teny amin'ny fitsarana de misy tena ambary-panjakana ohatran'izao fa zy ny teny zany nahita faisana teto amin'ny firenetsika de eo zany tsika ny mila mametraka an'izany eo ambony latabatra de miantso ny mangarahary tsika hoe zay tompona ndraiky tre mikasika an'ireny rehetrarehetra reny de mba manova tatitra e ny cour des comptes mantsy efa tena nanipika ny fandika-ndalana samy hafa amin'ny resaka volan'ny covid fa jerentsika tsara rehefa fitsarahany zao no mamoaka hoe ty misy fandika-ndalana hita sy ana am'izao ny farafahakeliny de fanady adiana fienona fampiarana ny voalazany lalàna afanasaziana lamandy fampidirana ponjy zany ny tokony toina fa hatram'izao any le tatitra nataon'ny cour des comptes fa nirazafy manantany savombona any de tsy hitany de tsisy toany tsony eo zany ny antony hitondratsika le adevitra sy le famakafakana eto ambony latabatra mba tsy anadinoana an'izany zavatra rehetrarehetra zany satria zay le pratika politika e zay le fomba mampanao politika le osytsika hoe sady manavakavaka no tsy ahitana zay tena mangarahara sy marina kanefa vola azo amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ampiasaina ho an'ny vahoaka malagasy ireny vola samy hafa reny ny na fanomezana avy any ivelany zany don na aide humanitaire zany fanampiana amin'ny mahaolona na fanampiana ao anatina amehany zany aide d'urgence zany de zay rehefa vola azo ny fanjakana de tsy hoe volan'le fanjakana fa vola azo avy ny vahoaka amin'ny anarany vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka malagasy nahita an'le don nomeny fanjakana japonais de misy soratra mihitsy hoe don du peuple japonais avy amin'ny fanjakana américaine de misy soratra mihitsy le izy hoe don du peuple américain de reny zany ny vahoaka samy vahoaka no miresaka nizaniza zany gouvernement teo rehefa hoe aide humanitaire de mandeha zany de zay zany le tenenantsika hoe mba mila mazava zany rehetrarehetra zany fa raha vola sanatria misy ifandraisana zany sanatriaviko hoe misy ifandraisana hoe volan'ny tokony hoan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra lasa nahazahoana parti politique anankiray tompon-dany manokana satria mifangaro voraka mety hoe vola samy hafa volam-panjakana sy ny volan'le parti politique de manahirana zany de itsotsika n'izay mangarahara samy hafa zay ary tsy maintsy anaovantsika asakaroka samy hafa ihany keo fa nirazafy manantany fa ny anjara tandrivo mo tsaroko tsara ianikajarako to manatsoa teo anivony anteny miram-pinenany azo atao foana no manangana commission d'enquête parlementaire nisy anjany mikasika an'ity réseau na resaka télécommunication ty anganina ny commission d'enquête parlementaire zany
anisan'ny nananganina ny commission d'enquête parlementaire ihany ko ny zava-nisy tany Kongo tsaroantsika tsara le fitifiran'iny fa itsika io zany raha miresaka an'izany a de ozy tsika hoe ho an'ny tandrifo ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny fotoam-pivoriana ny anteny meram-pirenena satria volana novembre zao any amin'ny décembre any tapitra ny fotoam-pivoriana ny anteny meram-pirenena azon'ny anteny meram-pirenena ihany ko ny manokatra vao meram-panadiady momba ny fihetsika nataony mpitandro ny filaminana nandritry ny reny fotoana zay nisy ny hetsika fotsy reny azo atao manokatra fanadiadiana eo anivon'ny parlementaire zany eo anivon'ny anteny meram-pirenena azo atao koa ny manangana commission d'enquête parlementaire par rapport n'ireny filaharam-be etsero reny ahoana tsy azo atao zany ko nanao an'izany ary ny anteny merando olona rehefa nikaroka momba an'le doublanko PSONAM ho resantsika foana zany ny olona raha koty vazaha Olivier mpitarika ny antoko MFM dia anisany tarika an'izany ary nahita ny justifie ny am'le hoe tena reto marina ilay doublan rehefa nanao fanadiadiana ahoana tsy azo atao manokatra fanadiadiana eny anivon'ny parlementaire mba hahafantarina na ny am'le hoe ino ny reto filaharany reto dia ampanantenain'olona le izy misy ifandraisany tamin'ny fifidianana ve may manano seni aza dia afaka mamatatra an'izay satria raha sanatriny reny ka tena misy ifandraisany tamin'ny alatsabaty natao tamin'ny 20 volana novembre dia ilay fifidianana karakarain'le vao meram-pirenena maly eo tena momba fifidianana mihitsiny zany ny tena maloto na ny crédibilité an'izy ireo nikarakarany zany na de teo azany nefa fiaya iny collectif de candidats ho an'izany seni zany de azon'izy ireo atao mihitsy mitondra fanadiadiana miresaka an'izany tsika amina qualité miazira sy ny tsitsy na intérêt ozy izy nikatsa teo miazira satria tsy mbola nisy teto Madagasikara averiko fitsara ny zavatra nyresahako maly nikatsa niasika fifidianana ako ary ny andraikitra fifidianana teny nivon'ny profantatsamba teny eo fokotany nisy aho tamin'ny fotoana zay na tonga tao na ampytaona ka olo-pirenena afaka mandatsabato ah de tonga de nanandraikitra teny eo fokotany nisy aho fa tsy mbola nahita tao anatin' zany fotoana rehetrarehetra zany ako hoe vita ny fifidianana de misy filaharana tany any QG an'ny Arema na tany amin'ny PC poste de commandement ny Arema tsy mbola nahita hoe nisy filaharam-be tsy fakahitana teny amin'ny QG an'ny fiaonana antoko misy an'ny ray aman-dreny Razanamasy PSONAM tsy mbola nahita hoe nisy filaharana tany amin'ny QG an'ny UNDD tamin'ny fotoanandro na hoe nisy filaharana teny amin'ny QG ny atokotiko Madagasikara ny filaharana de zao tany amin'ny fohy be ny antoko manatitra ny dikan'ny PV sy maka ny ambom-bola ny délégué zay nisy fitsinjarana roa amin'ny fomba fiasan'ny antoko sasany raha ohatra ka 5 000 ariary ny karamany délégué de ny 12 500 ariary nraisina nandritry ny fotoana zay ny andraisana n'lay karatra mahadélégué n'lay flou de rehefa manatitra n'le antotantaratasy sy ny vokatra raisina le 12 500 ariary ambony zany nitranga nisy teto na hoe mandray ny atsasany 10 000 ariary le izy de 5 000 ariary raisina melo 5 000 ariary raisina tao arina na filaharana analitra n'le vokatra hoe ty mivokatra avany amin'ny birao-pifidianana ohatran'izao entiny ny ary amin'ny commune Salam zao raha ohatra misy zany de any an'le foibe ny antoko misy an'izany fakaiky ianao mahita an'le hoe quartier général any amina commune maromaro ahitanao an'izany de ozy izy ianao hoe efa tsy olona anatitra voka-pifidianana reto olona reto fa olona hitakiny ny zay tokony tadiaviny reo araka izay zavatra mety nampanantenaina azy tsy fantatsika zay ny antony mahatonga atsika hoe sokafo le fanadiadiana fa raha misy ifandraisany tamin'ny latsabato tamin'ny 20 volana novembre kosa iny izy tsika hoe misy lalàna amin'ny fanandrify am'izany de anjarany rehetra no tokony mandray ny fanapahan-kevitra tandrify azy fa veriko ihany tsy mbola nahita fitangoronan'olona manerana amin'ny Madagasikara amina karazana QG be da be zao zany tsika zao misy sary miparitaka indray any aloha tsy tenentsika aiza le misy azy fa ozy tsika hoe raha misy zavatra nampanantenaina am'le olona kosa hoe droit no mitaky ny zavatra nampanantenaina azy
ary mampalahelo atsika enikatsa lasetro ny zava-dehibe ho amin'ny malagasy nge le telo hetsy ariary le 300 000 ariary tsika ty miteny hoe voly zany fa manana anjara mihoatra lavitra an'izany ianao ry malagasy tsy tokony telo etso ariary ny volanao raha tena mandroso ny firenenao raha tena misy lamy mamatopaika itatanana ny firenenao ka tsy mandehandeha ho azy ny arenanao raha tenenao malagasy no mitazo anazy mendrika azo mihoatra lavitra an'izany ianao ampitombo arivo zany ampitombo ray alina zany mety manana tena telo alina ina moa zany 30 millions d'ariary ianao raha mba izany zavatra hafa telo hetsy ariary lasa zava-dehibe ny fiandrasana telo hetsy ariary miala amin'ny efatra maraina ny sasany milahatra mandra-patongany amin'ny firatany zay sy voasolona zany nona dikan'izany mbola tsy ny sakafo ny sasany vezivezy andro maromaro ohatrinna marina le voly lasa zava-dehibe satria mahantra sahirana le malagasy nikatsa de tena zava-dehibe azy ny hoe 300 000 ariary alors que izy tokony hitavana ny arenany ato anatin'ny firenena mihoatra lavitra an'izany maninona tsy eritreretana fa tokony anana vola mihoatra an'izany amin'ny alalany tena fanomezana asa sy fanomezana toana ampy azy malagasy tranange mba fanodritsika enikatsa fa tsy hoe ilahadahatra koveta ilahadahatra so ilahadahatra menaka 1 litre ilahadahatra savony ilahadahatra kely 3 alina ariary ilahadahatra kely ricantonné mialatsiny e tsotronyzany natao hoe fitondram-panjakana tsotronyzany natao hoe fomba fanaovana politika manana zavatra mendrika tokony omena azy lay vahoaka malagasy par rapport ny fananany arena tsy hitanono raha antanina amitsika hoe evaly eo ny arenany malagasy ao amban'ny tany ao de tsy hita masinina calculé enikanja sady tsy hitan'ny ny ordi portable anao zany firy milliard $2 no total ny arenanao ao nefa lasa zava-dehibe ho amin'ny malagasy miandro 3 alina sy 3 hetsy ariary satria tsy manana sy mahantra le vahoaka lehibe lelikely le mavranjo mitovy amitsika enikajy lasa ohatrany manatena zava-dehibe rehefa maheno 3 hetsy ariary de azon'ny olona milaingo mihitsiny mampalahelo de hoy tsika hoe raha misy tompoko nampanantenaina anareo zo anareo no mitaky an'izany fa sika koa mba mieritreritra ny amina hoe tsy mendrika atsika nefa zany manana fiainana tsara kokoa mihoatra lavitra an'izany no tokony mendrika atsika maninona ny olona efa tsy mieritreritra kovetatsony stencile de cuisine tsara tareny any ivelany any efa manana fiainana tsara tareny any ivelany any fa maninontsika mbola entanina hoe tsika kahakalamanjana ny olona nefa efa tsy zantsony ny endriko ny fandrotsony tikan'izay mbola taraiky be tsika aleotsika tsy mitoetra am'izao toerana misy atsika zao aleotsika tsy ambakain'ny olona ho vahoaka foana fa ndao hitoetra olo-pirenena zay nge ny tarian'le etsika fotsy olo-pirenena hoy ny etsika fotsy tikan'izay citoyen responsable fa tsy vahoaka entina ho ampitambatambazana lava hoe ity misy an'ity de ty misy an'ity de mba normal ve zany raha menao koveta ray ve le olona de mahampy azy 5 taona zany zafady e aloha kosa tsara rotana kosa le fahasaraina n'le vahoaka malagasy fa volany ihany io mody omenareo amin'io amina endrika natura hafa na objet hafa volan'le vahoaka ihany io saingy tsy manana fahafahana hijery ny fomba fahamoam-bolo ao anatin'le kitapomolam-panjakana le vahoaka malagasy zany ilaina cour de compte ny teneniny enikajy teo manao audit de manao présentation an'le audit de miasa daholo ny contrôle financier rehetrarehetra ao arinan'izany saingy zany moa enikajy amin'ny tany ohatra atsika zao efa betrobetroana sy trerotreroma le malagasy de tsy manana fahafahana tsony any tany de ohatran'izao mahazo an'le firenena enikajy de mifamatotra zany rehetrarehetra zany fanera zafy manatany amin'ny hoe mpitondra manana kalitao ara-dalàna manana kalitao ara-drariny tahaka ny ahoana no apetrakytsika eto amin'ny firenena vina na programme mpiarahamonina toy ny ahoana no entin'le mpitondra apetrakytsika eto amin'ny firenena ary toy ny ahoana ny fahasarotam-piarotsika ametraka fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena à tous les niveaux
zany zavatra nambarany faniry famakafakana nentina itetra zany de mifamatotra an'zany zany hoe mifandroy amin'ilay etsiky ny collectif de candidat hoe am'tindra mandeha ty tsika tokony mahafantatra ny fanitsiana rehetra no takinny vanim-potoana enimpolo taona tsy nahitantsika fahombiazana tao anatin'ny ady stolna hoentina manatsara ny fiainam-pirenena de oentinay zany famakafakana rehetra zany mampanao gazety moa dia ny mitondra an'zany no anjara andraikitray de ny mizara ny vaovao manao ny famakafakana fa ny malagasy no erany za sira tolo-janahary fanera zafy manantany ary fidira manandrabe de matetika foana zany mametraka an'izao hoe tena eso fandatsahana ny vahoaka malagasy eny ity fizarazarana zavatra mora ity tena atao hoe tena fanambanina mihitsy zany fanaovana zinona ny vahoaka malagasy zany satria tsy mizara zavatra mora angeny anjarany hoe mpitondra fa ny mametraka rafitra ahafahany malagasy tena miaina sy mivelona miasa mitsemboka miary eo amin'ny taniny anatsarany ny fari-piainana de averintsika foana zany ho fampahatsiarova-tsaina fampahatsiarova-tena ho an'ny rehetrarehetra momba ny hoe tena fotoana tsy maintsy anovatsika ny zava-misy eto amin'ny firenena zao nisy ny fanambarana nataony KMF Knoe namana sira tolo-janahary fanera zafy manantany zay miresaka indrindra ny tatitra nataon'izy ireo mikasika ny fividianana KMF Knoe moa dia iray amin'ireo atao hoe vovonana zany mpanara-maso ny fividianana efa ela ary nanara-maso fividianana maro teto amin'ny firenena zany dia mandeha mafy loatra namana teknisiana somary ampidinitsika kely dia hoarindratsika sy alamina satria de tahaka an'izao zany ilay eo ary aloha eo aloha fanambarana izy ity avy amin'ny KMF Knoe io misoratra mivandravandra be io zany ny famtinana na nitsokevitra navoakan'izy ireo mikasika ny fividianana eto Madagasikara ho atsika mianonja-peo de vakina ihany zany satria ny mahita fahita lavitra de afaka mitazana de ny amin'ny hoe veriasina ny fividianana eto Madagasikara KMF Knoe atsipika misipirana fanambarana 2023 atsipika misipirana laharana atsipika marindrano 5 tsipika misipirana 2 novambra zany hoe natao tamin'ity androany ity zany ity fanambarana ity 700 io no isan'ny mpanara-maso solitena ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena ny paritaka nanerana ny faritra 320 nandritra ny androm-pifidianana filoha-pirenena ny 9 novambra teo tamin'ny birao fandatsaham-bato 770 hivitoerana fandatsaham-bato 770 no nanara-maso izy ireo izay ny sandrahaka tamin'ny district 9 ka ny 50 no nahazahoana toana arabola avy amin'ny OIF mpanara-maso ray vo endaka no maraina ny fifidianana raha iny izy ny azo ny toerana mahavoatendry azy akoatra ireo mpikambana KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena nahazo toana arabola niara-ny asa tamin'ny fikambanana koa ny ONG Zolka Group Antananarivo ny fikambanana Agir S Sava ny tanora nan'olo tena ireo sampana KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena tsy nahazo toana arabola ary ireo olo-tsotra tsara sitrapo manerana ny nosy napita vaovao tamin'ny naimpony midina kely tsika ny fizotra ny fifidianana amin'ny ankapobeny anisan'ireo toeram-pandatsaham-bato nahitana taha ambany indrindra tamin'izay narahany fikambanana maso ny taha 3 polisanjato tamin'ny birao fandatsaham-bato iray teto Antananarivo tsy ahivina fa ny ambany indrindra tamin'ny fiodinana voalohany ny taona 7 de tany amin'ny district Anantsalova 5 isanjato ary ny taha ambany indrindra fiodinana faharoa kosa tao amin'ny district ny Kalamavony izay nianika ny 5 isanjato ny birao fandatsaham-bato nahitana taha ambony indrindra kosa izay 100 isanjato tamin'izao fifidianana izao de tany ambany vohitra Marolambo
zany hoe nahitana zato isanjato zany tany ambany vohitra Marolambo. Marina fa anisan'ny taha ambony indrindra tamin'ny fiodinana voalohany ny taona 824 ny tany Soavinandriana Itasy 780 faingo 780 isanjato. Fikarakarana sy fitantanany seny tsy ampy sady tsy tsara kalitao ny fampiofanana an'ireo mpikambana birao mpifidianana ka nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fitantanana ny birao fandatsaham-bato zany. Vokatra zany ny fahatarany fisokafana sy ny fanidina ny birao mpifidianana sasany. Ny fizarana ireo fitaovana ampiasaina no nandany fotoana kokoa noho ny fanamafisana ny fahaiza-manao. Tsy nitovy ny fitaovana tonga tamin'ny birao fandatsaham-bato toy ny lampe, pile, machine calculatrice, fiche de rajout. Tsy karitra fa nisy mpifidy mbola nitondra akanjo na t-shirt ana kandida nefa navelan'ny fidy. Tsy nahavaly ny filana vaovaon'ny mpifidy ny serasera nataon'ny seny. Andro Ray Melo maro ny olo-pirenena mbola mametra-panontaniana hoe isy ve sa tsy isy ny fifidianana raha ampitso 12 Novambra pakady ara-pifandraisana ve ny olana sa vola metra-panontaniana ny KMF-Knoe. Nisy valopy lehibe mirakitra ny vokatra ny latsabato avy tany amin'ny fokotany vitsivitsy tsy nihidy tonga teo amin'ny CRMV. Tsy vitsy ireo koa velo taraina fa tsy naharainy tampo-karamany. Mbola nisy tovana lisitra ny 15 Novambra. Tsy voaja intsony ny principe de gel de la liste. Mbola ny avosa ny karatry ny mpifidy tsy voazara nandritra ny andro ny fifidianana. Misy mpanaramaso tsy navelan'ny fidy na dia nanana taratasy fanendrena aza. Teo koa ireo mpanaramaso tsy navelan'ny hiditra tao anaty birao fandatsaham-bato na dia ara-dalàna aza. Kalitaon'ny fandraisana anjara. Voasarika ifidy kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy nandatsabato ary ny 13 taona mihoatra no navitrika. Arakaraky ny mahalavitra ny renivohitra no nampiakatra ny tahapahavitriana. Nefa mampitombo ny herin'ny sefokotany ny pasiporo ny bokinomby satria tsy vitsy ny lehibe ny fokotany mandray baiko avy amin'ny mpanao politika na ny mpitondra fanjakana. Tsy karitra koa nefa fa miatery ny fisitrahana loharanom-baovao eny ambanivohitra eny. Miara-tonga eo amin'ny birao mpandatsaham-bato ny mpifidy eny ambanivohitra ary antsony tsirairay hiditra ifidy ao. Mandeha ny feo fa isy ny fizarana vola na fampanantenana ka nahazo tombotsoa manokana rehefa lany ny kandida iray. Nisy fanafian-dahalo ny ampifanaovana fakanatakalonaina na kidnapping tamin'ny tanàna vitsivitsy ny 15 sy 19 Novambra teo. Mbola nisy olo-pirenena tsy mahavoafehy ny zotra-pifidianana. Fehiny. Ity no fifidianana nahitana fandraisana anjara ambany indrindra. 3 faingo 3 isanjato ny fiodinana voalohany ny 7 Novambra 8 ary 7 faingo 4 isanjato fiodinana faharoa tamin'izany fotoana. Amin'ny toy izao dia mihevitra ny fikambanana fa lalana roa no azo ivoahana hananany fanjakana ijoro eo legitimité. Voalohany, fifampidinian'ny hery-velona eto amin'ny firenena mba hiara ikandoha amin'izay hitondrana ny firenena ialana amin'ny korotana. Faharoa, fampiasana herisetra. Raha azo atao anefa tsy mahasoa ny malagasy ity farany. Avy amin'ny fikambanana ho an'ny andaniny sy ny ankilany mpifanandrana ara-politika. Teboka roa. Aoka izay ny fanaovana sorona ny vahoaka sy ny firenena. Ajanony tsy misy atakandro ny fifandranitana sy ny raha-matahora amin'ny endriny rehetra. Aoka hajaina ny zoma ny hevitra ankalalahana ho an'ny rehetra. Fiaraha-midinika sy fitadiavana maromaritra iraisana ihany no ahafahan'ny firenena mandrosa ao anaty fitoniana. Mila hatsaraina ny lalàna momba ny fifidianana sy ireo ordonnance des années 60. Seny, takina hanao fanadihadiana ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra ny seho mialoha na mandritra na aoriana ny fifidianana fa fahefana nomeny lalàna azy zany. Miandry ny fanasaziana ireo rehetra nandika lalàna nandritra iny fifidianana iny ny fikambanana.
miandry ny tatitry ny fampiasam-bola nataon'ireo kandida nandritra ity fifidianana ity filohan'ny malagasy rehetra izay lany eo fa tsy filohan'izay ny fidy azy ka ny malagasy rehetra no mila misitraka ny tombontsoa fa tsy izay manana ny karatry ny antoko sy ny mpiaradia amin'ny any natao teto Antananarivo ny 2 Novambra 2024 ny Bureau National ny KMF Konoe namana teknisiana mba veritsika kely hatrany amin'ny voalohany zany lay fanambarana avy amin'ny KMF Konoe satria ny famtinana nyty vaovao ty zany ity fanambarana ity dia ny amin'ny hoe very asina ny fifidianana eto Madagasikara fanira zafy manatany rehefa nieno an'le namakiny namana enikajy azy teo dia tena tsy mifanalavitra n'le zavatra le fakafakaitsika teto enikatra sy le nampanahatsika le teboka maromaro nasongadiny teo anivony KMF Konoe tamin'ity fanambarana zay nataony ity ka everiko enikaja fa raha ampitso zany isika dia hitondra fanadiadiana amina teboka isa-teboka amin'ity fanambarana ny KMF Konoe ity ary to ihany koa izy ity efa nampiomana melony zavatra nampanahy collectif des candidats ary rehefa miano ny fanadiadiana nataony mpanao gazety teo amin'ny sehatry resam-pirenena zay nieritreretintsika alefa androany izy kanefa tsy ho possible noho ny fandaminana amin'ny fotoana enikatsa dia efa nampanahy rehetra zavatra zao de ity zany tena mazava ny KMF Konoe raha misy fikambanana tsaroko tsara mbola tany CEG enikatsa mbola tsy nifidy akory fa mbola tany amin'ny CEG mbola tsy lycée akory fa tany amin'ny CEG no efa naheno an'izany KMF Konoe zany tao afanabeazana olo-pirenena vanina dikan'izay ny expérience ny KMF Konoe tamin'ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fanabeazana olo-pirenena vanina ka raha tonga amin'izao fanambarana zao ity zany ny everiko fa fanambarana tena everiko fa tena mafy be hatramin'izay nataon'ny KMF Konoe very asina fifidianana eto Madagasikara ny KMF Konoe ary tena mitanisa mihitsy ny KMF Konoe ny trangan-javatra rehetrarehetra misy eto Madagasikara ary tsy mikosomena tsy menatra miteny dio izy hoe ny expérience rehetrarehetra nananan'izany KMF Konoe zany ny feny fifidianana sy nanaraha-maso ny fifidianana ary namoaka tsoakevitra atao rina ny fifidianana dia ampitarafana fa ity ny fifidianana zay tena mba tsy tenenako hoe ratsy maloto de tena nanahirana indrindra teo amin'ny zavatra zay natrehan'ny rehetrarehetra tsy kakitsika zany raha ohatra ka betsaka ny tsy nanara-maso raha ohatra ka betsaka ny aya enikajy rakoto manatsoa zay zany ka asaitsika ny namana Siratolo-Janary amarana ny fotoana amin'ity androany ity fa izy moa mba resaka hoe tena tsy en forme mihitsy reraka fa dia tsika mirahalanda zany tadiavana mpitsabo aloha zany sy lefa tsabona kely sy mirary sosy sitrana so izy ty moa zany faniry fandimbiasantsika mihitsy eny le izy satria tena raharaha be fa toboko lasy toboko vavy de manantitra ny tsy ampy ainina le anaraka ory zalahy misy ainina eo alohany ka io diso foana hatrany ampiana misy hoe enjaky misy hoe erikajy rehefa tsy zany moa zava-dehibe mampitsikitsiky ihany koa tsika miezaka mamarana ny fandarana ity ampamaranana dia manantitra ny makahery ny fanazo fanampim-bavao ve ianao faniry momba ny programma ny zay indrindra vavy ninidoni satria zava-dehibe no misarana zay indrindra raha ny fantatra zany izy moa zany andrasana eo amin'ny salle d'œuvre catholique any Anosy Belleville dia raha ny fantatsika dia miandro ny zanany zany ny amin'ny fandaminana ny programma hanitrehana anininidonia any Anosy Belleville ary dia maro dia maro ny olona mitandrahatra miondrika sy mame voninahitra afara ny farafananana ny nofo mangatsika ny renitsika ary anabavintsika ny Nidonia Bezara Eliane Virginie Anosy Belleville amintsika miteny zao ary maneho an'izay fiara mientana izay ary fankahirezana ny fianakaviany fanomezam-boninahitra ny kanto sy ny fijoroan'ny Nidonia tamin'ny fahavelony zany rehetrarehetra izany fa ny eto Antananarivo dia ny vehivavy mpanao politika ny vehivavy mpitolona ny fikambanana ireo vehivavy izay any fanerasera tamin'ny Nidonia ny fandray tamin'ny Nidonia ny olo-pirenena izay mahatsapa ny soa sy ny tolona sy ny adry ary ny zavakanto izay nentin'izany Nidonia zany nikajarakoto manatsoa dia anomana zany programma raha ampitso indrindrandrindra ianareo vehivavy izay anao akanjo fotsy sady ho fiara-miory ho fisaonana
fahasalamana ho fahatsiarovana ny zavatra nataony ninidoni zany a dia raha mpitso amin'ny raiky ambin'ny folora zay vehivavy amin'ny akanjo fotsy zany ametraka fehezam-boninkazo eny amin'ny tsangambato Ambohijatovo zany no anatanterahany vehivavy mpanao politika, vehivavy rempianakaviana, vehivavy zay manana andraikitra eto amin'ity firenena ity sy ireo natsiaro ny soa nataon'izany mpanakanjo sady ireny mpanao politika ninidony zany. Raha mpitso alarobia ho iaho 2 volana novambra eny amin'ny tsangambato Ambohijatovo amin'ny raiky ambin'ny folora ametraka fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana any ninidony. Ny aorinan'izay misy ihany ny mety programa samihafa eninkaja mandehandeha any ambadika any fa mbola tsy ofisialy moa ka tsy afaka niteny izany tsika fa rehefa misy mifandaram-potoana ofisialy dia taterina eto amin'ny fandarana ankareto. Tompoko lasy tompoko vavy dia miara amin'ny tempo ary miaraka amintsika rehetra any Nosobelville any ny fona eto amin'ny fandarana angaretona amin'izao fotoana izao mankahery indreo rehetra zay ao anaty tsy fahasalamana ihany keo sitrana aingana dia mirarosoa atsika mianakavy ambiny zava-manasatra ny asika ary amin'ity herinandro ity dia hita fahombiazana amin'izay kinaindry sy ny fikasana rehetra mametraka ny mandrapitafa ary manantitra ny fisaorana atsika rehetra niaraka tamin'ny hatramin'ny farany teto anivon'ny fandarana angaredona isika teto amin'ny renivohitra Madagasikara sy ny manodidina isika manerina ny Madagasikara hatrany mandrarika azo ary eny hatramin'ireo namana eo anivon'ny diaspora izay fa mikaroka ny fomba samihafa mba ahoana ny fomba nampiana ny zalahy amin'ny angaredon'ireo fa dia mahafinaritra zany rehetra zany fa dia misaotra atsika rehetra dia makasitraka manome fotoana ho atsika ho amin'ny rapitso samisy samy tsara ho tahin'Andriamanitra tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko. Thank you.